Karazam-bibiolona. Tantara no soratany Axiel. Maolitiana nomenjanahary, tolotry ny avo, miaro nomenjanahary miaraka amin'ny Daniel, Kabanta Maeva, Andry Tapita Mikael ary Rafens. Nandra izy eo mihaja soa mendrika, nandrindra ny lafiny ara-teknika, sarobitsy dia lahy. Fihinana ny mahavariana anao fa tsy hohanina ty lasopy ty sa mbola mamay loatra? Iny lavo miditra ny restaurant iny mahavariana ary vonjy ah. Lehilahy iza koa zany niary inona mataitra anao amin'iny? Hanomboka indray ianao sy ny asaro-tam-piaronao olo tiako ve ianao ka tsy asaro-piaro ary Karinina? Iza ho zany lehilahy zany? Inoko tiantsika manatona antsika ty fa ianao koa ohatray toa inspekteur Mahefa. Angam fankalalina Mahefa? Zany marina. Tsy efa 10 taona mahery. Zany tokory Karinina. Fa manahoana aloha ianao Sasy komisera efa niona sady ray asa raha teo. Salama tsara ry Mahefa. Ve ka ray asa nareo reto miasa ao amin'ny komisaria iadidiko izy ka. Zany. Zany tokoa ary aloha ampahafantarina anao komisera fa ray fifina ange zay samy avy any am-paratazana zany. Zany tokoa samy avy any am-paratazana sy niara-lehibe tany zay dia samy niakatra teto Antananarivo noho ny fianarana fa za moa tsy naharitra ela teto fa nanao ny fianarako tany an-dafy. Ay ve zany momba anareo reto tena tsy nampoisiko indray zany nefa ianao dia saro-piaro ery teo. Oka morka nareo reto koa mampimbe anaka. Ndraso aloha commande lasopy koa fa miandry fotsiny tia ny servante ka. Ampiana koa ny anareo ny anao ihany re commandina fa nenay efa ampy. Tena tsy niova mihitsy Mahefa fa mbola ohatry ny taloha ihany ny fahitako azy. Mba anaovy lasopy spécial ray ange azafady. No everiko fa lehilahy iza ny nahavariana ny Karinina teo ka inspekteur. Soa aloha fa efa manambady inspekteur fa ratsy zany safotra ny asarotam-piaro teto aiza tsony ahy nahita vehivavy tsara tarisa ala amin'ny Karinina. Eno ary Mahefa, manahoana aloha very vadinao zay firy izao ny zanakareo? alama tsara izy fa vavitokana ny zanakay. Mirana ny anarany ary efa andray 12 taona izy zao. Zany ary engizay ve mbola mipetraka eo akaikinareo ihany? Tray miray fotorindrina mihitsy aza ange zay iaingo sy vera nga mifakafo fa ohatra ny re miara-mipetraka re mihitsy zay ka samysika avy any am-paratazana kosa ary ve dia fanary mbola andalo hitsidika anareo any ary raha malalaka fa tonga eto dako dia mbola be asa be re efa miasa eto Madagasikara ianao? Efa miasa eto ka 10 volana zay natongavako ary médecin chef amin'ny hôpitaly tsy miankina lehibe iray zay tena mafana mihitsy ny resaka reto olona reto ary toy tsy misy mihitsy eto anatrihan'ny Karinina. Ary razoko tsara ange zany dia mifankaty anao sy komisera vonjy sa tsy zany? Marina ny voalazanao ka mifankaty zay ry inspekteur. Tsara kosa zany fa dia mirary soanareo aharitra hatramin'ny farany komisera. Misaotra zay rangaha dia variany ery Karinina mandinika ny inspekteur. Tamberina atao tsaiko indray fa inona sy Mahefa marina. Raha mba fantatrao mantsy ry Mahefa fa niontany ery ny foky raha vao nahitanao teo. Sambako mbola tianao nahoana reny izao sika fomba miona indray. Ka eny ary izy roalahy asandrato amin'izay re niverantsika fa zava-dehibe sady mahafaly ay ny asa vitanareo tsy mitsinina ary komisera dia misaotra amin'ny zava-pisotro omenao fa mafy any ny opération atao nandritry ny 2 andro sy ny 2 alina iny tsapako tokoa zany ry brigadier Fano
ary midera sy makasitraka anareo ny tenako. Sotre. Indrindra fa ianao izay nitarika ny ekipa tamin'iny opération ny inspecteur Mahefa. Atsika rehetra mendrika afisaorana ka sambotra ihany ry jolana apiko ilay ny fiarahamonina atr'izay. Voatelo volana izay na komisera taorina amin'ny fiofanako. Ary hitako fa tena efa zatra rasy may daholo nareo ato amin'ity komisaria ity. Mahafinaritra e. Dia manantena nisondra grady koa ela koa zany komisera. Efa ela ihany mantsy na brigadiako. Zay indray raha fansy ny fisondrotana grady. Ka marina zany fa aza imezana kosa inspektera. Eny e, aleo fa hojerena manokana ny amin'izay fa aza manary ianao ry brigadier Fano a. Kanefa miankina amin'ny zala ambonao ihany ny fanapaha-kevitra momba an'izany a. Sangy misaotra anao sady a komisera Vonjy a. Tena Vonjy araka ny narinao tokoa nge ianao ary hoavitra amin'ny madinika toanay manana anao e. Aza dia mampime brigadier Fano a. Hitako marina nge zany. Ohatray, permission vetivety fa misy anso ity komisera. Eny ary, permission accordée inspecteur. Tena iaingo tia miantso anaty fa misy inona ary. Allô? Salama fa ahoana izay ry iaingo a? Maninona tsara hoe ry iaingo? Tena marina ve zany? Ndray rery lanitro. Zao dia zao ihany dia ho avy any ihany ka. Fa misy inona inspecteur? Tena miala tsiny komisera fa tsy maintsy hody zao dia zao Fa misy inona e? Eno a? Inspecteur! Inspecteur! Tena lasa izy marina. Fa inona koa raha nazo any inspecteur Mahefa vetivety eo e. Indrisy ry izy mianaka. Dia maty ny vonoany tsy matao atody tokoa mankonareo a. Maty ny vadiko ry iaingo. Maty koa mirana zanakay vavy tokana. Tsy rariny izao ka. Tena tsy rariny. Atao ahoana fa zao ny akasony tany ry Mahefa. Atairana ny ana hita azy mianaka amin'ny valapatra amin'ny tany sady tsy miaina tsony raha anaty traronony tato aminareo ka. Ny tena aleoko ny antso anao avy hatrany. Nahoana rery Andriamanitra ny dia nalaina amiko sady ny vady aman-janako e. Nahoana e? Tsy ataoko vita mora kosa izao ka. Marina very sy mirana malalako. Dia iza loatra reny namono azy mianaka tato? Tsy mivonona tatao trano ireo fa tany ivelany tany ry iaingo a. Sany ve? Satria nahoana ka? Mijereo fa nampandriana tamin'ny tany ary ohatrany nalahitra mihitsy mifatin'izy mianaka. Eny tokoa. Sady milamina tsara ny tranonareo ato ary tsy nisy nanombilana ny entana rehetra. Mbola reo avokoa na ny telena ny fanaka sarobidy hafa. Tsy maintsy homaly. Na alina ny namonoana azy mianaka ary naterina vao maraina tato ny fatiny. Zaho moa tsy natory tato fa mbola raikitra tamin'ny asako. Marina izany satria dia hitako ny voaka avy tato an-tranonareo tato ne izy mianak'ireo mandry folakandro e. Saingy tsy mba tazako ny verina nody tato noho ny ariva. Ka mety efa voatazan'ny jiolana efa matiny izy mianaka matoa tsy tazanao nody. Androany maraina be nefa dia efa nivony danadana ny varavaranareo tamin'ilay zaho nanatitra ny rononareo ohatry ny mahazatra moa e. Satria efa nanatitra ny fatin'izy mianaka tato ireo jiolahy. Ka nanao ody atsy tsy namaly mihitsy nefa ny vobe ny trano. Any ka niditra sady ny antsoantso azy mianaka. Nefa eny e, efa izy ireo mivalapatra toy izao ny hitako. Nijereo koa fa tsy misy na dia pititra monja azy atao trano. Kanefa andraso hoe misy ina ry Mahefa? Misy ohatrany dia mpanjaitra avy ny sarin'izy mianaka fiziavanana. Hitanao io? Eny tokoa. Ary maninona ny vahanao mibokotra akanjo ny vadinao e? Oay, to. Manko tanatana be ny tratran'izy mianaka ary samy tsy misy avokavoka sy fotsony ry iaingo a. Tena ny firafirain'ny olo tsy vanina ny vady aman-janako. Nahoana loatra e. Losinina rety andrekaiko. Tsy mbola nahita bibina tahaka izao ka. Tena mampihotrikotritra marina mafy. Asa fa ohatrany vonoiny bibidia mihitsy izy mianaka e. Sady fotsiatratra tsy misy ratsony. Mbola nalaina koa ny tovana. Ohatray, ary inona koa soratra io ry Mahefa? Soratra izany? Io amin'ny rindrina io e. Oay,
fa inona koa nitikan'ireo litera CV nosoratana eo amin'ny rindrindreo? Ary nisoratana tamin'ny raha ve izy izany? Tena tsy haiko mihitsy ka. Inona nitikan'io CV io ary iza nanoratra azy? Tena mistery zao fa aleo aho iantsony be amin'ny masy aloha andrinika an'reto razandreto riaingo. Inspecteur Maif, fa misy ino? Manao ino zao lary fa? Zavy Lahy lesy fa iza indray ny resako a. manao tatitra momba ny opération ataontsika farany aka. Ajarony aloha io tatitra io fa hanao fikaroana vetivety amin'ny arsivantsika. Ilainy commissaire rehefa vengy io ty tatitra ty. Ajanony io de taterao mibaiko aingany lahy. Inspecteur, finy ty mahazo anao e. Misy namony lesy mivady amazanako ary mila information maika. Nisy namoa very sy mirana. Tena nahoana? Samy fotsy adratra tsy misy ratsony no sady tsy misy tovatsony ny vatany. Ve? Eno a. Zamo marina. Mamangy amin'ny fahoriana inspecteur. Misaotra lesy fa ataovy aloha ny fikaroana lazaiko any lahy. Fikaroana ina nefa ny tianao ataoko e. Jereo kely ao anaty ordinateur analao ny anaran'ireo jiolahy voasambotra hatramin'izay ka abe tomboka amin'ny litera C na V ny anarany. Anaran'ny jiolahy mety tomboka amin'ny litera C na V? Eno a. Andaso hoe. Reo mipotro ireny anaran'ny jiolahy tadiaviko inspecteur ka ho ataoko impression ve ny information momba an'ireo jiolahy reo zany? Zay mihitsy. Afo taratasy avokoa fa misy ilevako azy. Tri. Ary dossier iny dossier mitokana io. Dossier iny zany? Io dossier tsy misy anarana fa CV io fotsiny. Tsy haiko fa sao de io CV io tena tadiavinao inspecteur? Tena io mihitsy fa sokafo jereko CV ao anatiny. Ohatray. Tsy mahasokatra azy ny ordinateur fa mitaky teny miafina ilay izy inspecteur? Sa teny miafina sokajy fahenina mihitsy ty? Mot de passe niveau 6 ve? Ie. Zany tokoa. Commissaire nefa no mitana ny teny miafina sokajy fahenina. Nefa izy ve tsy ameny teny miafina voatokana ho an'ny lehibe ato amin'ny commissariat e? Akoatra ny teny miafina anana amin'ny fahefana manokana dia azo ampiasaina koa ny diatanany ka. Dia ahoana nefa nahazoana ny diatanany? Omeo anahy fotsiny io fametrahana diatanany io etiko e. Lasa roue débranché ko raha hoentinao e. Zay, ty ary. Dia ny raseo fa aza metsiketsika eo lahy. Oa iza moa fa eto ihany e. Fomba ahoana koa ary nahazoana ny diatanany commissaire. Tena miaika ny inspecteur koa raha vita ny maka an'izany ka. Mandrosoa. Za ihany commissaire. Inspecteur Maef. Fa inona no nahatonga anao nivoaka haingana tamin'ny commissariat ankeo? Tena miala tsiny aloha commissaire fa maika. Mba omeo ananky ny diatananao azafady. Fa ataonao inona ny diatanako ary iza moa ianao no manome baiko a? Poleta ange diatanako ty e. Viny ty ataonao ty e. Tsy hanome diatanako fa ataovy zay ataonao. Dia miala tsiny ary fa ino foto-basy iny tatazy rehefa tsy amin'ny memory ianao a. Zay fa safotra. Ndraso apetraka eto amin'ity fametrahana diatanany ty amin'izay ny ekipe tanany. Zay. Ary aloha entina tsy amin'ny brigadier ty diatanany ty. Vetivety ianao zany inspecteur a? Azonao ihany nga izy to sa nanao ahoana? Asa berisaka laha fa ampiasao hainga nito anokafana ny dossier io e. Eny ary e. Io kosa fa sokatra ka. Ohatray. To momba amin'ny mission nataonay sy inspecteur andritry ny fahavelony izany le ty e. Rapport de mission nataonareo sy tompoko la tamin'ny herintaona lasa mihitsy io? Tatitra ny niraka miafina na mission secrète nampanaovana nay tokoa no voalaza atao amin'ity dossier classé secret ty e. Ary ny fanampina anaran'ny tompoko la randry hoe Claude Vincent zany nahatonga any anaran'ity dossier ty hoe CV. Za mihetsika. Commissaire marina. Basy voafahana ty atanako ty fa tsy misangy inspecteur. Avy trano tonga de asivo menoty ny tany io brigadier. Malaky ianao e. Ary dio any violon izao de zao. Ndray maty nisy namony ny vady amanjanako commissaire. Tsy avelanao andevina azy recours zany za. Nisy namono hoe mivady amanjanaka ao. Lozinina koa ty ambaranao. Fa nisy inona marina e, inona marina? Natsaony ianao monsieur le commissaire? Zao brigadier.
Tsy eto inspektera Maefa fa mikarakara fadevenany vady aman-janany. Noho izany dia ianao no nisolo azy vonjy maika. Eny tompoko. Vao naray antso ahy teo fa misy fatim-behivavy vitan'ny fokon'olona hono any Beantsana. Any Beantsana hoe? Fatim-behivavy ahoana koa zany? Raha ny filazan'ny sefo-poko tany antso ahy dia toa nahazo any vady aman-janaka inspektera iny nahazo azy hony. Zany ve? Fa fitividavatra ahoana koa azy zany? Asa fa mitondra polisy roa namanao dia mandeha aloha manao fanadihadiana any. Voray komisera. Andeha zany fa dokotera Karinina koa mitady anao andala tsara ao Zany? Ie, fa zany nasa niditra milo tato amin'ny birao anao. Nafarako mahotonga aty izy fa ampandrosoa izy. Aleo ampandrosoko izy ary. Ka manahoana hono zato komisera vonjy ato zany Karinina? Mandrosoa aloha ianao Joyeux anniversaire aloha Rehefa aveo meka ny cadeau d'anniversaire Zany Fatandremo kosa so adinonao ny anniversaire-ko amin'ny herinandro dia any amiko ianao no misakafo. Tsy adiniko re zany fa aza matahotra. Ary eo amin'izay hoe jereko izany lohanao mivelesy Maefa tamin'ny vody-basy zany. Ao tokoa jereo fa marary manaintaina mihitsy izy io. Nefa ny asako ato mbola betsaka. Hoe ka tsisy atahorana fa maratra kely sy mivody fotsiny. Aleo asiko fanafody dia omeko comprimé ho anao ianao raha mbola marary koa ny lohanao. Kay. Ary ataonao inona izany fa mangiry firy be ny ary Karinina Kay. Ka aloha manadio kely azy re fa zabe taraina ohatry ny ankizy kely ry vonjy Ka marariko. Ao fa tsy ela. Raha tsy noho ny fahorinany anjady taminy aloha. Efa nodiko tao amin'ny violon mihitsy ny Maefa iny. Mariny sa antsotro zao nandeha nivelon'ny lohako tamin'ny vody-basy. Tsy fidiny azy re zany fa zamena tsiny izy Araka nefa voalazanao tamin'ny telefona dia voatona mafy ny sainy ka tsy maintsy nanery anao izy fa tia halala marina. Ohatra miaro azy ngenao zany. Mahasary-piaro azy zany. Zavatra marina ny lazaiko fa aza dia sary-piaro amin'ny zavatra tsisy dikany eo re ianao Sy efa vita ny fitsaboana ny ferinao dia minana ray amin'ireto fanafody rehetra isaky ny adiny ninona raha mbola marary ny lohanao Eny aky dokotera malalako misaotra anao ny tsabo ny vatako sy nampitony ny saiko. Vao 3 volana zao ny fankatiavantsika ary sambatra manana anao. Za koa sambatra manana anao chérie Ary amin'izao tsingeritaona nahaterahanao zao dia faly manolotra n'ity fanomezana kely ty ho anao. Zany Inona hono atao anatin'ity boaty kely ity? Jereo Ndraso hoe Wow to karazana vangivango tsara tary. Volafotsy izy zany Ie, ka ahoana? Tianao ve iny gourmet iny? Tena tiako ary tiako ohatran'ny mpanolotra azy fa etsy aloha horoako misaotra re ary mionera be ny lany ry Karinina. Inao koa zany avy dia hita isaorana. Ary inona aloha izany soratra eto amin'izany Andraso hoe Ohatray to litera anankiroa hoe CV. Finona ny dikan'ity CV ity Voksady nga ianao tsy mihinam-bary Za mihitsy malaiko manary aingo nefa misaotra betsaka anao eny aloha ny antsoana sakafo atao aminao. Tsy sisoranao azana ry Maefa fa adidiko amin'ny mampiravy odi-rindrina antsika. Sady efa nifampihinana ny manta sy ny masaka ny antsika hatramin'izay Marina aloha zany efa saika andro fotsy mihitsy fa tsy nahatokona sakafo tsoniko. Fantatro fa reraka ianao ka tsy ahavita mahandro dia nisako sakafo taty amiko. Sady efa alako tsika vao tonga avy nandevina ne. Ka lavitra ihany iny aparatazana nandevenana azy mianaka iniko. Atao ahoana fa ny fiaviantsika ry Maefa? Ary mbola any koa ny levenantsika fa pila ravinahary tsika no eto arivo. Dia lasa tokoa mantsy izy mianaka vady aman-janako ry aingo. Hanomboka andray ianao Ka mafy amiko koa zao ry aingo. Za rery sisa ny amonjo ny tokantranonay mangina sy ny voampahoriana. Mahereza rery Maefa. Saza ny aran'lalao fony fahakely tsika sy tompoko vavadinao ka tsy irery ianao fa mbola eto Misaotra rery aingo saingy tsy hamelako kosa aloha raha tsy fantatro izay namono ny vady aman-janako Ary indrindra ny momba an'le litera CV tamin'ny rindrinay.
Inoko fa tsy maintsy ho fantatrao izany. Ny marina maty tsy mba maty. Eny dia hamonjy trano amin'izay angamba aloha fa efa alina ny androko. Tafandrimandry ary raha andeha ianao dia tonga avy amin'ny sakafo maraina rapitso a. Ho avy isotro ronono aty mihitsy alohan'ny andehanako miasa fa tafandrimandry koa ianao ry haingo. Eny ary aleo aterina tsy an-dakozia aloha reto vilia reto dia mba atoroko aka. Aleo rapitso manasa an'ireto fa tena te atory izany. Ohatra nisy adino maefa ve sa maninona izany varavarana izany? Ndraso hoe jereko. Andriamanitra finina koa ty olona hafahafa ohatry ny rajako be ty. Eny folo ny vatany ary mena be ny masony. Biby olona ve ty mampatahotra be mijery azy. Aiza ny aleako fa manantona izany. Fonjeo Fonjeo. Oay, ary toa tsy nanantona indray le izy fa misy aloka mainty miady aminy. Fa aloka mainty inona koa io iny fa nanao tarodositra ny foka le biby olona sady ary toa nanjavona koa le aloka mainty. Andray, eo ambasina kosa ny ao velany eo izany. Aleo idiko ty varavarana ty ka. Iza koa re izany ry lanitro. Vohaiko sa tsy ho vohaiko. Matahotra ka. Iaingo voay fa zay ihany ty Aefe maefa efa natahotra fa neveriko fa tsy ianao. Tsy manina vienao ato. Tsy naninona fa misy biby ohatry ny rajako be tonga teo. Saika mono angamba saingy nisy aloka mainty miseho tampoka ny ataminy. Aloka mainty? Ie. Biby ohatry ny rajako be aloha nitazako ny voaka avy tato an-tranonao dia nitifiriko fa tsy voa. Reko mantsy ny azo vonjinao dia nivoaka aingana. Ary toa misy soratra koa ny rindrinao. Izany? Io rindrinao an-damosonao io toa misy an'le litera CV. Lalina indray izany voalazanao izany inspektera. Haingo moa anaran'le mademoiselle mpiray-vodi-rindrina aminao. Eny komisera. Na izy na itompoko fahavadiko dia samy avy any am-paratazana ary tsy mifakafo fahazaza. Mbola mamita fianarana eny amin'ny université sady mivarotra mofo sy dity ary ronono vita amin'ny soja Ay ve. Tsy afeniko aloha fa tsy mino fisian'izany karazany biby lafa izany nefa dia masika izao mihitsy nahita azy komisera. Mitovy amin'ny rajako le izy ary tena hainga mpandeha sy mahavita vikina lavitra mihitsy ka tsy voatifitra. Ka ohatry ny anahirana ihany zany andefa polisy isafo eny aminareo isak'alina zany inspektera. Tsy ampisangentsika izao na dia miditra miasa an'io azy ianao. Fantatro izany komisera fa saingy veriko fa polisy roa ihany ange dia fa ampy. Tsy ampisa foantsika na izany azy. Misy mission vaovao akiniko aminao sy brigade fano zay mantsy. Sarosarotra ihany le izy sady andro manalina no iasanareo ka mbola tsy fantatra izay isan'ny agent de police anampy anareo any. Vonasehako anao tamin'ny telefoniko teo nefa ansarin'le litera CV teo amin'ny rindriny haingo. Akasao tsara ihany mandefa polisy isafo tanàna iny komisera. Ka tsy misy aza atao Vitako rery ny atrika ny ekipanao ny mission ampalovinao komisera. Faransitrako dia aleo mba hisy polisy isafo eny aminay isak'alina. Inoko mantsy fa tsy maintsy mbola hiverina eny aminay le karaza biby olona. Iza malala raha izy no namono ny vady aman-janako. Eny ary fa brigade fancy agent Jauvely zany ny alefako eny. Misaotra betsaka komisera. Zay fa raisy ty dossier momba mission vaovao ataonareo ty Ndry. Ary iny ty mahavarina anao fa tsy raisinao ty dossier atolotranao ty. Ty vangivango amin'ny taninao ty mahavarina anao komisera. Cadeau d'anniversaire voazoko ty fa maninona? Toa misy marika CV. Mba azoko fantarina ve ny olona nanome an'ity vangivango ty? Iza moa fa tsy dokotera Karinina zay tsy vahiny aminao tsony ka. Ho avy eo indrindra mantsy izy avy eo hijery ny fasitrana lohako novelesinao tamin'ny vodibasy iny. Ay ve. Fa tena mbola mamerina fialatsiniko tamin'ny fihetsika iny komisera. Eny zavatra efa vita iny saingy aoka tsy hiverina tsony ny taky reny. Baiko izay. Voaray komisera. Zay aloha fa andeha amory ny ekipa iaraka amiko amin'izay
Mazo mandeha anao inspektera. Ka nanao ahoana ny dinika resy komisera tao inspektera? Lama ihany ve? Lamma ihany fa elasy zao velo zany mandeha misafony any an-tanàna isak'alina manomboka izao Tsy olona nafa voaray zany ka. Fa malasa saina kely izy dia nivangivangy any an-tanàna ny komisera misy litera CV. Litera CV hoe? Eny ary dokotera Karine hono no nanome azy. Malasa sainy zany Oay. Ka tsy dokotera Karine ve miditra amin'ny komisaria iny? Tena izy mihitsy mifandraso ohatranay. Dokotera Karine. Ahoana izay inspekteur Mahefa? Manahoana aloha ianao Salama tsara fa mba lazao amiko kely hoe ny dikan'ny litera na fanafoezana ny teny hoe CV azafady. Ohatray. Sandray ve no anontanianao an'izany? Curriculum vitae na filazana ny momba ny olona iray ny fahalalako an'izany? Na hoe coronavirus fa zany izao malaza ko. Azay marina lazaina fa tsy misangy aminao ary Karine. Inona ny dikan'ny CV voasoratra eo amin'ny vangivango nomenao any komisera? Inona Inona? Aza raisinao amin'ny tenda koa zao sepitra. Inspektera, soraingana ny tananao Kala zao amiko ary ny dikan'ny CV amin'ny vangivango nomeny anao fa efa niala ny tanako Ay, zany nanan-kendanao azy teo. Tsy misy idiranao zany fa anay manokana Ahoana tsara komisera? Aleo lazaiko fa tsy olana izany Ny anarako sy ny anaran'ny komisera ny dikan'ny soratra CV amin'ny vangovango raha tianao fantatra. Zany hoe Karine ny litera C ary vonjo ny litera V. Komisera. Ahoana Misy fatin'olona vitan'ireo ny abiatsana moa sepotan fa natsoana teo izy. Zany ve? Zao dia mandeha nareo inspektera makany Malaky nareo. À vos ordres, commissaire. Fatiny dia lamatanjaka-be zao rehetra inspektera. Mahagotanatana be ny tatany ary tsy ohatsongy iny afaka avon'izao foy. Ireo koa fa misy dia-panjatraviny santo. Ohatran'izao koa ve zany le fatam-behivavy nijerenareo taty zany? Tahak'izao mihitsy. Mibana be tsy misy tovatsony tany ary ny soratra hoe CV teo amin'ny andriny. Fa ny azo lola reto tena tsy mba nisy soratra. Asaingo mitovy tanteraka kosa ny namonoana ny vady amanjanaka izay fatin'olona nariana tato anaty antsana toto. Zay aloha dia mariny. Tsy fitaovana maranitra no nanokafana ny tratrany zalosy nakana antovany. Fa samboatra misy dian-drangotra sy dia naongeza be. Toy ny hoe novonomy biby mihitsy fa ahitana ny razana hitantsika. Na ny vady amanjanako na ireo faty hitantsika koa dia fotsiatratra avokoa. Ary nyritina tanteraka koa angamba ny dramo matoa misy dia-panjaitra toa zao eo amin'ny sandrony zao. Dia isy karazam-bibolona yakaraha fanjaitra ve inspekteur? Zay indrindra ny olona. Tsy haina biby na olona ny tena nanao an'izao fomba famonoana hafahafa zao. Samy tsy misy karapanondrona tara-pasay amantaranazy koa reto razana hitantsika reto. Ary ohatrany hoe vonoina mitanjaka aloha le olona vao nampiakajona avy eo satria samy tsara ny bokotra akanjony ambony. Fa rehefa vahana ny bokotra dia tratran'ny olona bambangona tsy misy tovatsony ny hita ao aminy. Zany hoe tsy tetiny namonoana nyreto lehilahy reto fa tany amin'ny toeran-kafa tany. Dia toy izany ihany koa fieritreretana an'ilay fatim-behivavy teto inspektera. Efa vonoina tany ho any le olona zay vao nahariana tato anatin'ny antsana be tato. Dia jereo ange ny alalan'ity antsana ity. Tsy natsipy ireo faty ireo fa napetraka tsara. Dray marina. Fa misy inona? Jereo fa manjary misy litera CV tampoka teo tampikandrin'izy ireo lahy reto inspektera. Eny tokoa le ty. Nefa tsy misy afa-tsika ny eto ka iza nanoratra CV ny andron'izy ireo lahy tampoka teo. Ny fokon'olo le ry ambonin'ny asany ery daholo no mitazana. Tena misy tia zao inspektera. Sady amin'izay vita amin'ny raha le soratra. Tena misy olona tsy hita masina fa nahafa zany miaraka amintsika eto ve? Asa fa ohatra mampiorikotika izany ka. Jereo fa dia tanan'olona mihitsy ny nanao an'le soratra CV eto amin'ny andron'izy ireo lahy. Ary inoko fa raha avy tato amin'ny tratran'izy ireo lahy ihany no nanoratana azy. Mbola tsy nahita ny tahak'izao mihitsy inspektera ka. Mba mariny. Tena mahatonga saina mihitsy litera CV mitranga lavitika. Dia isy fandraisany amin'le litera CV amin'ny vangovangon'ny komisera ve? Mety ho sasana samy hafa aloha diniantsika tsara fatin'izy ireo lahy reto ary tsy misy marika vetivety. Ka izy ary nanoratra le CV tampoka teo amin'ny andron'izy roa teo. Asa fa tena misy tery sao brigadier.
tena tsara ery zany ronoso zahanao zany haingo a. Satroko foana anao fisafony sakany le ty aminareo ty de misotro ronono tahaka zao. Zay indray ianao sy ny vazovazinao brigadier. Vazovazo kosa zany fa tena mariny e. Ary le polisy namanao velany eo atao tsy nandroso niaraka taminao. Mbola nasaiko nijerijery manodidina aloha izy fa atsoky isotro ronono ato aminao ihany izy rehefa avy eo ka. De tsy maninona raha izy rery ny eo amin'ny arabe ao amin'izao alina mangatsiaka izao. Fa iza moa nina anazy eo fa sady misy resantsika tsy tiako reniko nge. Resantsika ahoana moa zany fa tsy azoko. Zao rengo a. Efa 3 alina zay nanaovanay fisafona tetỳ an-tanànanareo. Ary nahafa-po tanteraka fandraisanao anay ka isorako anao zany. Hay ve, tsisy isoranao zany ka. Mampiara-miasa anareo sy mahiva de tsy nisalasala na mpandroso sy nanome anareo izay masaka tomoko. Marina zany fa mba misy fantaniana kely tiako atao amin'ireo raha tsy mahatiso aloha e. Ny amin'inona azafady? Ny amindrisy inspektera mahiva ka. Aleo tonga de tsoroko fa tsy mifankativy ianareo. Andray brigadier. Rehefa hiviana amiko ary toy ny raha vaviko mifanampatsiana amiko aneny fandraisako ny tompoko vavivadiny. Ka ahoana moa ny rahako amin'ny mahiva fa de mifandray ohatry ny pena-daza e. Ay kosa. Tsara sady mahafinaritra zany. Finona koa na tonga anao nanontany toy izany e. Tiana ho fantatra? Tsy inona fa ny fitiavako anao rengo a. Tianao a. Maninona tsara? Tianao aho a. Tao anatin'izay 3 alina mifaneraserahantsika izay no nampitsimboka ny fitiavako anao. Ka iriko ny ompity aminao raha sitrako. Tena tsy naposiko indray izany resaka ao izany brigadier. Tsy fotsiny hoe fanao fa tsy maha-polisy azo hitafako amin'izao e. Eny ary misaotra nambotraka ny fitiavanao tamiko saingy efa manana olo-tiana ary fano ka tsy afaka nifankatia aminao a. Zany ve? Izany tokoa. Aleotsika mifampitondra toy ny penadahaka anay sy mahiva fa tsisy maharatsy an'izany ange. Sady ianao koa ve tsy efa manambady e. Na manambady na tsy manambady de tia andry e. Tsy anelingely ny fiarahanao sy izay olo tianao ange fa alantsika fotsiny fotoana irahantsika de vita e. Tsiry fano a. Tokapo-toy ny siny ka tsy mahalala fa-tsy le olo toka nefa ny akiko. Mba matikambo koa ndry ty a. Eny ariko. Ny fatra-panday any nge no anaiky. Sanatria amiko ny vadibela rano amin'ny fitiavanaitro fano a. Rehefa izay ny teniko de zay. Oay, tsy le polisy namanao ve izany miantso fontsy izany? Misy manafika angamba tsy ho velo fa aleo joneo kany any. Losina indray rety e. Olisa izany tofirin'ny brigadier izany. Sa efa ny farana le tifitra sady mangina be. Aleo ijereko. Tsy nanina ve namanao brigadier? Torana tsy nahitsika izy sady feno dia andramitra be vatany haingo a. Oay, rovidrovitra ny akanjony sady miosindra be izy izany. Mba antofirika ihany le ohatrany razako be teo fa tonontsiratra amin'ny fandosirana. Aleo aloha iantso sekory mihitsy aka. Mandroso. Ay, za ihany commissaire. Inspektera Mahefa. Tonga soa ianao. Mipetrapetra e. Misaotra toko. Araka ny resaka efa mifanaovantsika telefona de vita soma tsara misy ao anataonay. Ary anaty trano tatitra momba izany no atondriako. Aiza ro e? Ty ary. Bon, voaray ty fa misaotra anao a. De ilazao ny ekipa ny tarinao fa mahazo fialan-tsasatra 420 orona nareo. Abaka sitraka anao fa afahoana marina aloha commissaire izany zava-nitranga teny aminay izany. Za manko ny resaka mipiara-miasa reko zao maraina izao. Ianao moa mbola tany ampanaovana mission ka tsy nikotabaiko e. Teny amin'ny tanànanareo teny indray manko le karazam-biby olona hafahafa iny afaka mahalala. Ary nandratra ny Jean Jovely. Tena loza koa izany commissaire ka. Fa sendra fanina tamin'le karazam-biby olona angary fanseur Jovely. Tsy izany fa mbola nisotro ronono soja tao amin'ny tranony eny koa ny brigadier Fano e. De Jovely rery no tao ivelan'ny trano ary nitafian'le karazam-biby olona. Nefa de tokony tsy nisaraka mihitsy izy reo lahy. Za indrindra no anasaziko amin'ny Fano mpiandry raha ato amin'ny komisaria isaky ny alina mandritra ny tapabolany e. Ary misafa amin'ny Jovely eny amin'ny hôpitaly koa isaky ny atoandro. Aretako ny tsy tazako ato amin'ny komisaria faniko. Fa tena vomafy izy zany Jovely. Tena vomafy e. Fô rangodrangotra be ny vatany a dia andrangotra lalina be mihitsy a. Zany a.
Angatsy ny sahotaka mihitsy ny teto amin'ny komisara tamin'ny zavanitranga fakomaly alina iny ozy ianao. Ay afaka maly alina zany. Afa iza kosa zafady no mba nisafy teny tanàna anay maly alina. Tsy nisy polisy ny safo aloha teny a. Zany ve? Ka efano ange konsigné ato amin'ny komisaria e. Ary Jovely voa mafy eny amin'ny hôpitaly. No zany tsy nisy afaka ny safo teny. Raha nijery ny fizarandra raha tato amintsika nefa dia mbola nisy polisy telo mpiandry raha tato amintsika alina. Zany hoe efatra mba brigadier fano. Marina zany e. Ny komisara koa ny tsy azo foanana olona inspekteur e. Tsy mandahan' zany fa mba tokony nisy roa kosa mba nisafy teny aminay ka tsy ampy élément tsika e. Tsy ny tanànanareo rery nge ny lara-pahamehany e. Kanefa dia tanàna nitrangan'ny loza. Ekeko zany fa aravan'ny tanànareo ve zany tsy fisian'ny mpisafindray alina monja a? Ndray alina monja? Tena morainao mihitsy anke izy zany komisera. Tsy te hifamaly aminao fa aleoko mamonjy vodina. Raha-peony ianao komisera. Zay joyeux anniversaire malalako e. De bisou ndray aloha. Ay, inona kosa zany olo kazara fa vidy zany? Be dongindray. Hita fa maika isotro champagne fotsiny ianao ko. Ao ary averiko tsara e. Afa-po amizay. Mba zay ahay. Ary aleo aloha sotro kely amizay fa tena maina zany tendako zany a. Tena tsara kosa ny champagne anao zany a. Zany ve chéri? Afa kely mihitsiko. Faly rehefa tianao ny champagne ko e. Ary ny cadeau nomeko anao teo nga tsy mba tianao? Ohatra rojo volamena tsara tarehy be ty fe dia tsy tiako ry vonjy a. Tena tiako sady faly anazo an'ity. Zany a? Rehefa faly ianao dia sambatra. Zany? Ie. Na ny eto anilanao fotsiny aza nefa fahasambarana ho ahy e. Indrindra moa rehefa lanaky ny asa sy sorisori tahaka ny androany iny. Fa inandray hono na sorenanao tany am-piasana tany androany e. Inona moa fa tsy tia fifandraisanay sy inspekteur mahefy ity e. Nareo ro lahy koa raha mba hifandritra sy famaly a. Ekeko fa betraikefa izy. Saingy tsy izy mihitsy akory ny baiko sy andidy amin'ny asako ka. Tsy manatsaina ny baiko sy andidy anao amin'ny asanao kosa re izy e. Mba hevitra tsy mitovy fotsiny ianareo. Zay indray ianao fa ohatra miaro azy. Ay. Isaky ny misy zavatra tsy tiako ataony mahefa dia mahita teny arovana azy foana ianao. Mba tsara kosa moa ty asarota-piarinao ty ry vonjy a. Efa mpinamana nge zay talohan'ny rahantsika e. Sady zay raha teo koa ray fiaviana. Dia maninona? Tsy maintsy mifankaty rehefa ray fiaviana. Ay. Ajanao ny sheriny asarota-piarinao fa olona manana ny vatiny ange mahefa e. Sady ianao no tiako fa tsy izy. Taloha izy nanambady fa efa samy manano teny nareo zao. Tsy katro fa hafa mihitsy fomba fijerinao azy iny rehefa mifanena amin'ny masonareo a. Ary na dia nikendray izy anao tao amin'ny komisara dia toa tsy nanisy olana akory. Tsay. Tafa ohatra loatra kosa ny asarota-piarinao fa ajanao ny aingana sao anao izay atezitra eo e. Mba aniversairako ve androany dia hitanisan'izany ataonao amiko. Azafady ary Kira na atezitra anao ny resaka nataoko. Efa reraky ny asa koa ka miteniteny foana. Aleo mihitsy aloha andeha hody aloha fa alina koa ty ny androko. Fa aiza mihitsy ny sainao ty ry vonjy a. Efa mifanarahantsika nge fa aty amiko ianao no misakafo hariva e. Ay tokoa moa. Sady tsy manaiky raha tsy matory aty amiko ianao androany a. Aiza kosy. Ka raha tena ty ahy ianao dia mijanona matory aty fa mba aniversairako androanyko. Indray ary aty ahy zany matory ny ho alina. Tena loza de sy rofano. Fa misy inona inspektera? Manaona aloha ianao e? Salama fa fa manao inona tao amin'ny borawaty koa ianao Karine? Tsy hitako izay misy any komisara dia tonga mitady azy aty inspektera. Afangatsy any an-tranony izy? Natory tany amiko ange izy alina e. Kanefa
rehefa sendra taitra tamin'ireo maraina dia gaga fa tsy teo anilako tsony izy. Ka mety tsy renao no nandehana noto fa restory ianao ka. Ny everiko fa izany tokoa e. Na izy aza tsy maintsy nataony nandehanany aty tampoka. Kanefa sady tsy any an-trano izy ny tsy aty amin'ny komisaria. Fa ahoana koa ary izany. Na za koa aza mba gaga inspektera. Miantso aza telefonina foana zay teo fa tsy mandeha mihitsy ny telefoniny. Olona roa ange izany no raitra hita foapoky. Olona roa na inspektera. Ka iaingo koa ange tsy hitako tao an-trano mihitsy homaly tontolo ka hatramin'izao e. Tsy nitsahatra ny antso azy telefonina koa fa tsy mandeha ny telefonina. Zany ve? Eno a. Dia ho sanatria indray ve ka nisy nakakeriny zareo e. Asa aloha fa tsy maintsy atao zao dia izao ny fikarohany. Mahazo mandeha angamba ianao dokotera fa aleo izay ny andinika an'izay tokony atao a. Eny ary fa mba ilazao vaovao re ary efa misy raha mba sitrakareo e. Tsy maintsy horenao ihany ny vaovao amin'ny fotoana mamety azy dokotera. Ilozako azy nareo dia mirary soa mba halalaingana amin'ny marina e. Mandra-piona dia mazotoa daholo. Mandra-piona dokotera. Mandra-piona dokotera. Ka zao dia zao dia ilazao daholo ny polisy atao amin'ny komisaria mba ho avy ao amin'ny efitra fivorintsika brigadier. Voaray inspekteur. Ampandreny komisaria rehetra aloha dia ho avy ihany koa. Ay ve ianao no haingo e. Za kosa ny komisera vonjy mpiara-miasa amin'ny inspekteur Mahefa. Faly mahafantatra anao komisera. Fa ahoana no nahatonga anao hiara voatana amiko ato amin'ity hevitra ity? Tsy haiko mihitsy e. Ny tsaroko farany dia niarana tory tamin'olo tiako ary za efa mifatotra eto ambon'ity farafara ity zao vao nahatsiaro tena. Reko misy zavatra mitsatoka sy mangiry koa tamin'ny sandroka visavanana. Mitovy ny manjo antsika komisera. Zany ve? Ary maizina be koa ato sady mifatotra izany fatako izany. Samy nampandrina sy nafatotra amin'ny farafara ny fatantsika e. Ary tsy inona akory izany renao mangiry firy amin'ny sandronao izany fa ny fanjaitra fantsona kely akanan rano. Akanan rà koa e. Lo izany marina. Hitako ny mereraka ny vatako. Ary ahoana koa ny nahatongavanao tato? Nisy olona sarotava niditra tao an-trano ka afaka omaly alina. Avy hatrany dia nitapenany tamin'ny mosoara misy fofom-panafody mahery ny vavako sy ny oroko. Any ka tsy nahatsiaro tena raha tsy izao mifatotra ambony fandriana tahaka anao izao. Roa alina izany ianao no efa tato fa mbola tsy ritra ve izany ny ranao hatramin'izay? Nitra vitsy ihany nakanarana tamiko dia izao indray. Nefa tsaroko efa mihakely kosa ny heriko izany. Mba iza re ny olon-dratsy nakakeriny antsika sy mahavanina an'izao? Tsy iza nge akory fa... Ka ahoana izy ato ry zareo a? Andrasa aloha ariatro ny jiro. Afahoana ty ambanin'ny tantsika komisera. Dry. Ela very fany nahavitan'izao? Tsy napozinao a? Mandidy an'la analanay farany izay ingany amin'ity efitra afafy ity. Moramora ianao raha komisa fa tsy any amin'ny komisaria akorytsika. Fa azoninona ty elany nahavita zao aminay a? Tsy aferanao zany e. Ary tsy fanazava aminao koa no ahatonga vaketo fa akombony ny vava. Sa horitiko sao dia zao ny ranao rehetra. Efa ampy aloha izay raha ny ranalaina taminareo fa aleo esoroko amin'izay mifanjaitra amin'ny sandrinareo e. Tsy napoziko ianao mihitsy ny havita ohatr' izao ry fano a. Ataonao inona izany izao rendrahanay ireny? Tsy izany milazy ka. Lehibe anay. Aleo aloha aprima tsara tanaty vata fampangatsiahana ato reto tavanga misy ny ranareo reto fa tsy. Anenena ny latsoely zao ataon'ny lahy zao fa mieritrereta ihany letsy. Tsy aferanao azy zany fa akombony ny vavanao. Fa ndry kosa omeko safidy ry haingo manalako ka valio a. Safidinina koa zany e. Izany tindry. Ifangaty amiko dia ateriko moto sa mbola andavitiavako ka avelako faty atahaka andrako amisa. Tsy mila ny se fitiavanao akory ary fano a. Na mijery anao aza marikoriko a. Izany ny vavatena. Eo hita tena tsara ny anolanako atena alohan'ny afata tena. Rehefa tsy anaiko moramora amin'ny fitiavako azy. Andray, tena biby ianao fa tsy olona. Hotapenako amin'ity mosara misy raha mpanafody. Masafitra ty indray aloha ny orotena. Ary anjakako ka avy amin'ny efitra ilany atsy mivata tena manontolo. Tsy aingany zatsy izy e. Tsy fa maika. Rehefa tsy anaiko moramora dia zany no izy e.
Elana nriko andika miala tsiny aky malala. Ay mialatsiny raha nakaty aminao mihitsy nanadiady amin'ny fihaonanao sy komisera farany teo dokotera. Ary misora indrindra tamin'ny valopanontaniana nomenao ana. Tsy misy tianao velively fa asanao nge zany e. Vita zany fanadiadinao Everiko angamba aloha fa ampy izay ny androany. Sady angatadalana andia amin'izay. Iza kosa ny dia andeha sahady ianao ry mahefa. Tsy manina raha tsoko mivantana amin'ny anaranao amin'izay ianao fa amampinamana antsika indray sao niresahako aminao Inona moa ny olana amin'izany fa ray fiaviana sady tanora ny aranira angesika. Misaotra amin'ny fahatsoram-ponao ary. Tsy aveniko fa tena mahasorena azy ao fanjavona amin'ny vonjy zao ka mila namana. Kanefa dokotera. Asa atao dokotera izany ary mahefa fa atsoy amin'ny anarako fotsiny Tsy momba ny asantsika intsony ange ho azy ao ifampiresahantsika izao Eny ary rery Karina. Satroko dia satroko namanao eto kanefa tsy maintsy mandeha hamonjy ny asako ko. Mba minitra vitsy fotsiny ny angaviako hijanonanao raha sitraka oatra mahefa. Mba misy inona nefa Eny tsy misy hoe inona fa mba mahatsiaro ny finamanantsika tany am-paratazana. Dia tena kely an'izany mba hanatonoko an'izao fahoritsaiko ny loza amin'ny vonjy izao. Ny loza amin'ny vonjy? Fa nga ianao mihevitra fa nandositra anao komisera vonjy? Izany mihitsy ka. Tena inoko fa marary ny asa rotam-piaro izy tena leona andao Ohatra ny tsinoko izany ry Karina. Hoy ianao. Olona farak'izay saro-piaro any vonjy sao tsy fantatrao Ka saro-piaro amin'izy ary izy? Saro-piaro amiko noho ianao ka. No zao Eno Tsy matoky asa ianao izy. Ary na ny fijeriko anao aza tsy tantiny. Fa maninona ny fijerinao aka? Fijery feno fitiavanako. Fa inona kilazainao ry Karina? Inona moa lazaiko anao fa tsy ny zava-marina ka. Ny fakatỳ taloha nanambadianao ngesika Saingy tsy nahandry ny famitako ny fianarako tany an-dafy moa ianao dia nanambady amin'ny vero. Ry Karina, tantara efa mivalina nge zany ary efa samy manambady tsika Eny, faoka zava aminao fa mbola tianao ary mahefa. Tena tsapako izany ankehitriny. Ekeko fa nanambady tany an-dafy saingy tsy mahasolo anao velively efa izany vadiako tany. Fa inona tsara aloha no nahafaty vadinao tany an-dafy raha tsy madiso? Izany hoe samy mpitsapy izay roa tany Izy moa nanana laboratoara fanaovany asa fikarohana amin'ny maha-pikaroka mpampianatra azy. Indray andro nefa dia ny tenany mihitsy nanaova amin'ny fanandramana tamin'ny fanafodiny karohany. Dia maty izy. Lalina indray izany. Nazavadiny koa aza neka efa nanaova amin'ny fanandramana siantifika fa tsy afeniko anao Izany ve? Tena nahoana? Zao mbola tsy naninona aloha zao ka. Fa aleo mba momba antsika indray ny resahana ary mahefa. Tena mialatsiny aloha fa mbola misoanam-badiko ary Karina ka tsy afaka isaina fitiavana. Ianao koa? Ny maty ange tsy hiverina intsony isoana azy mandavataona azy ianao Efa samy manana tentsika izao ka maninona moa raha mifankatia indray? Karina. Izany ho ahy Sady ianao no mifanentana amiko fa tsy komisera mihitsy ka. Sarotra sady manahirana izany ry Karina. Fa raha misy fitiavanao ady avy aloha aloha izany dia efa be ny asa miandry anahy. Eny ary mahefa. Asa tiany nefa fa manantena anao ty fo mitempo fitiavana anao Mbola tsoto ngainao inspektera. Efa fito ariva mantsy zao. Mahody fa mbola mandinika kely an'ireto dosie reto ka. Za kosa mangataka hody raha sitrako inspektera. Mangataka hody? Fa nga moa elahy io tsy tokony ambitany sazo nomeny komisera an'lahy. Konsigne mandritra ny tapa-bolana nge lahy raha ny filazany tamiko Keko izany saingy tsy vitany miandra raha isan-kanina nge fa nasainao ny asa atoandro koa nokandroany. Ka mila miasa daholo tsika amin'izao fanjavona ny komisera siaingo izao Mba velao moa hody fa tena reraka inspektera. Dia veriny lafa tsy fantatro moa. Inona izany? Mangala dimody lahy rehefa misasa ka ny alina dia amin'ny telo maraina indray vao miverina atao amin'ny komisaria. Fa iza indray no lazanao an'izany Zany ny tatitra voaraiko avy amin'ireo polisy mpiandra ranamany lahato Tena misy be dadi-bolana kosa lahatra ampiasana ato ka. Ka ahoana? Tsy mba teny elahy. Mifona re inspektera fa mafy aina iza miandra raha isan-kanina mandritra ny tapa-bolana izany. Ny komisera nanome mesazy an'lahy tokony fonina ny lahy fa tsy za.
Ary fatary fa tsy afaka anafoana sazony mieny fa mbola izy no lehibe no za. Kanefa mbola tsy eto izy dia mba miangaviny amin'ny moraponao Tsy afaka anafoana sazo mieny lesy asaingy tsy maninona fa mahazo miala sasatra adiny 4 ilahy. Ary tsy maintsy miverindety raha vao tapitra ny adiny 4. Zany ve? Voaray inspecteur. Ary misaotra betsaka fa andeha hody vetivety ahy zany Afa alohan'ny andehanany lahy dia mihoanaly le dossier momba ny iraka miafina ny rahana istopo Clarandrifa iny. Le dossier CV ve zany? Indrindra. Ho avy ho atota taratasy dia atirao ty amiko zao dia zao. Sady mbola tsy nodiktateraka iny dossier iny ka tsy mila te miafina fakana azy amin'ny ordinaterako. Aleo fa moka azy vetivety ahy. Dia tena tsisy mangirana mihitsy ny fikarohana ny aingy sy commissaire hatramin'izao rangaly ety. Aleo aloha le dossier momba ny asana istopo Clarandrifa taloha iny no dinihako so mba misy hevitra azo tsoahana ihany. Reto ary le dossier CV tadavinao inspecteur. Misaotra. Eo hoe jereko. Reto fa andamina braoka aloha dia hody kely Eny lesy Inona tokoa moa ny voalaza ato? Inspecteur André Claude Vincent. Izay zany no mahasevy an'ity dossier ity ve? Saingy andraso hoe. Reto avy ny code nampiasaina. Code 1, code 2 ary ny code 5. Inona moa ny dikan'ny code 5? Ka fa tadidiko. Ny dikan'ny code 5 dia hoe mitandrema fa misy namana mamadika. Ary sao dia code 5 ary ny dikan'ny litera CV. Ny C midika hoe code. Ary ny V kosa dia taremarika romanina midika hoe 5. Ka raha code 5 ny dikan'ny CV dia ny fanahin'ny tompok'ilay inspecteur Andrifa nanao an'ireny soratra CV ireny. Zay vao tena lasa inspecteur fa manam-peona. Eny ary brigadier. Dia iza ary ny polisy mety hamadika atao ampiasahana ato? Ifan ve sanatria? Ifan ve satria tsy mazava ny fiesiny tato ato? Aleo iarahako iny izay alehany teo. Amin'ny 6 ora alina mahery zao. Inona ary ny aleha fanao amin'io karazana fiarany dirana io? Mbola mifono varavarana fa aleoko hidirako aingana. Tena karazy tsy misy ninonina to. Ary nakaizy fa any teo. Misy tohatra midiny ty fa aleo arahako moramora. Otre. Ay ve misy laboratoire ohatrao aty ambany aty Ary izy olona ohatran manadio fitaovana io. Aleo atao vonona tsara aloha ny pasy. Oay, tena nierika izy marina. Inspecteur Mahefa. Docteur Karine. Afa maninona aty amin'izao alina izao ianao? Nisy nakakery ny aty ampiasaina atao amin'ity laboratoire ambany tany ity ry Mahefa. Nisy nakakery no ianao? Ie. Dia atao ninona ato? Asaindry zareo manadio sy mikojakoja ny fitaovana rehetra ato Ary nakaizy fa anteo? Ifano ane ka tsy olona mpakakeriny. Nakatsy amin'ny efitra ilany atsy izy teo fa ao nitazony any any aingo. Ay kosa. Ie. Mandehana ianao mandositra aingana fa ifampitana kely zay ry Karine. Mandehana fa mbola tsy midy mivaravaranao ambony eo. Tsy maninona zany raha ilozako rery ianao. Tsy maninona fa mandosira aingana hoa. Dia ila zao ny polisy any amin'ny komisaria mba ho avy aty zao dia zao. Lasa ry ahy Dia izy amin'ireto varavarana reto ary no midirany fano. Ao fa marary ary fano marary ahy fa oky. Fano Tena feo any haingo zany ty. Ary avato mihitsy anke izy zany. Mareniny tena fahazabetoreo eo marenina hoa. Aza mesika tapitra treo fa miravirany lany olona io fa ambony aingana ny tanana le ty Tsy hitanao nga ny tanako manohaka vavabasy eto amin'ny lohan'ity anjely ty inspecteur. Vao mitifitra eo ianao dia miparitaka koa le adohany ty. Tena kinga ohatran'ny saky le ty marina. Potako izay no nandraisan'ny poletany nanambana ny basy ny lohany eko. Inona reny ataoko hoe? Ka ahoany tsy mateny ny inspecteur Mahefa kalaza lahy Eo Mahefa. Eo fa misaly. Mareniny tena fiasa miantsoantso eo Aleo mihitsy tapelako ny vavany ty.
raha zao tana ny famila manam-pivavany aingy zao ka keriny dia tena mety tsara. Apetrao amin'ny tany ny basy ny lahy inspektera raha tsy tiany lahy nitifirako an'ity a. Aleo mo dia naiky molotra mafy dia ho azo ny aingo fa tiako ka keriny ny tanan'le io manampina ny vavany. Apetrao iny basy ny lahy iny a. Anisa telo a ka raha tsy apetraka lahy iny dia atao velomy ty sipity. Isa, roa, tena ny tanako e. Vo tsaratsara teo amin'ny tratrany lahy elahy zay. Sasa Mahefa fa saiko maty. So fankakerinao ny tanany ka mora tamiko ny tivitra azy. Andao hiala toa ny anary aingo. Andrasatra fa mila tsafa mamindra e. Tsara ho an'le tsy fanio mihitsy vo tivitra teo amin'ny tratrany oatra izao. Efa matateraka io fa arao avaty an-damosiko ary ahy. Ahono a sao dia mba atao amin'ity laboratoire hafa avy ity koa misy an'ny komisera. Firy zao ry Mahefa? Ndraso hoe efa 10 alina zao. Ay tena efa alina. Hinoko fa ty le varavarana efitra nitazomana azy komisera. Andao ary hamonjy azy ato tsika. Oay ary Dokotera Karinina. Fa inona ny dikan'izao ry Karinina? Atao misondraha be mivavanao ary inona no anatin'io veriny tananao iny? Raha n'olona iny ry Mahefa, ary raha ny komisera mihitsy angambany. Maninona tsara? Efa izany nisy kinandraina ny taninao e. Tena tsy naposiko ny fiverenanao tamin'ny kaotra zao. Ambony ny tananao fa poleta voafahany ty tanako ty a. Tsy matahotra an'iny afatifiry raha tifirinao e. Fa nahoana dia manao toy izao indrindra Karinina? Mila misotra ran'olona isan'andro fa raha tsy izany dia maty e. Accident d'expérience noho ny andrana ara-tsiansa nataon'ny professeur vadiko tany andafy tamiko na tonga an'izao raha tsy fantatrareo. Zany hoe nakana raha hosotronao zany reny fatin'olona nahitana dia mpanjaitra tamin'ny sandriny rehetra reny. Torak'izany koa na zana komisera tsy mahatsiaro teny eo ambony farafara io. Dia izany koa no natao tamin'ny vady aman-janako. Vehivavy tsy vaniny ianao ry Karinina. Tsy vaniny ianao. Tiako ahirere ianao mahatonga finoko ny vady aman-janakao e. Fa brigadier Fany kosa ty vola dia nanaiky niarana asa tamiko tato amin'ity laboratoirako ity. Tena biby io fa tsy olona ry Mahefa. Moramora kely ny fafandria. So andrehatry ny atezerako eo. Marina voalaza ny aingo e. Sao anaovanao amin'ny komisera fotsy atraralahan'ny raha zao ve tsy efa mitory hoe toetram-biby ny anananao? Sao aza atao any samy biby zany a. Zany izy na tianao na tsy tianao e. Biby ianao, biby. Ka mitady mahabiby azy zany nareo. Basy ty atanako ty ka tsy misy atahorako an'izay mahabiby anao akory a. Mandeha any nareo mivoaka any raha tsy te ahita loza amiko a. Dia aninona ianao raha tsy hivoaka izay e? Mitady azy zany nareo? Mitady any nareo? Sereo kely aloha nanaovako an'ity komisera nareo ty raha mbola sahanareo no mijanona eo. Oay, to mifadika teo ambibe ny feony sady menamena be ny masony ry Mahefa. Inona reny dikan'izao e? Vetivety lasa ohatran'ny rajako ny tavany sady feno volo. Dia misy vango be mipotra amin'ny vavany ary mivoaka ho lava be ny tanany. Andray, avy hatrany dia niloharany tamin'ny tanana ny tratran'ny komisera ary nalainy ny fony dia nohaniny. Matahotra ry Mahefa. Tena karazam-bibiolo ty. Tena karazam-bibiolo ty fa aleo hotifiriko. Zany e. Oay. Tena tsy mety fofa mahay miala balabe izy zany. Mbola tsy nahita akingan-javatra ohatran'izao a. Sery sady manantona atsika izy marina. Ary ino no tonga io? Oay. Toa misy alika mainty tamika mijory eo anoloany. Tena misy alika mihitsy io ka. Ohatray, mifampitolona amin'ny alika mainty ilay karazam-biby. Tena miady mihitsy ry zareo. Ohatray, tena miolana be ny tendan'ilay karazam-biby olona ary miala tanteraka ny lohany le ty. Afaka koa ny lohany nefa matsirafina ny raha mivoaka amin'ny tendany ka te Karinina ve io karazam-biby olona maty io? Na izy na tsy izy dia aleo hotifiriko mihitsy ny lohany fa namono mivady aman-janako ry aingo a. Ndry, ary nakaiza aloha ilay alika ny taminy teo e. Asa fa nanjavona tamiko izy teo. Saingy
jereo angefa ohatra misy tanana tsy hita maso manoratra etsy amin'ny tsirindrinitsy zany eny tokoa soratra miray izy zany ary mety ny rahan'le karazam-biby olona maty io na ny ratany inona hono zany vakiny hoe vita ny adidiko inspecteur Randry oay inspecteur Randry hony ny avelon'ny tompoky la Randry ve zany le alika mainty niady tamin'ny Karinina teo maefa fanina sady mantsafosava avokoa zay jereko maefa ohatra tena safotra haingo marina dia mbola mamerina ny fisaorana anao ary maefa misaotranao hanamonjy tany amin'ny laboratoara ny Karinina ary tamin'ny fitondrana teny amin'ny hopitaly no izao safotra ny tsy fahampiandrasy ny arerahana be loatra izao tsy misy isoranao zany rengo fa dia tsy maintsy nifaiko reny ny zava-dehibe dia nao tapaverina somatsara ato an-tranonao indray ary mifarana hatreo koa ny asa ratsy ny dokter Karinina na le karazam-biby olona hafahafa dia Karinina tokoa kay tao ambadika ireny von'olona rehetra ireny angany isy nanam-pony amin'izany tsy voafihan'le vasa professeur vady ny fanaovan'andrana tamin'ny vatany Karinina tany an-dafy ka nanova ny sela rehetra tao amin'ny vatany any ka nivadika biby izy rehefa alina na rehefa tezitra tafahoatra dia mila rahan'olona isan'andro sy mihinana ataovan'olona ihany koa ary noho ny fitiavan-tenany sy ny fitsiriritany ady ny vady aman-janako ny nanaparany voalohany mahakarazam-biby olona azy atao ahoana fa efa maty izy soa aza fa nanampy anao ny fanahin'le inspecteur Andrina manao fahiniko efa ela mihitsy izy iny no nanampy tamin'ny alalan'ny soratra CV nataony ireny taty aoriana vao fantatry fa code 5 kay no tiany ambara amin'le hoe CV ary ny dikany dia hoe mitandrema fa misy namana mamadika dia tsy isa moa zany fa ibrigadier fana tena tsy naposika ka ny mampalahelo dia maty hatramin'ny commissaire sy tsy nanatsiny akory fa tsamba ny atsara tarehan'ny Karinina sy sary-piaro taminy nefa karazam-biby olona le nitiaviny ary araka ny fanadidinay dia nasiany Karinina fampatoriana mahery ny sakafo nohaniny mba hitondrana azy tany amin'le laboratoara dia reny ny efa rany dokter Karinina tsy misy tandroka tokoa ny ratsy ary isan'izany fa amin'izay tena tsy vana sy fereza fatany amin'ny afo be mandrakizay any Andriamanitra ny tsara azy ry haingo efa maty izy ka adinony aminy tsiry maefa fomba ahoana moa aminao ny anatinoko ny fanolanana nataony ary no nataony tena foko ny fahadiovako ary potika tanteraka ny fiainako mafy ange zany eny mafy tokoa aloha kanefa no avinao mamiratra banjina ary haingo avy mamiratra inona tsony tsy azonao ve ny teniko teo hoe potika tanteraka ny fiainako tonga teto Sylvain le an'olo tiako sy ny lokaloka ity mandrakizay saingy sotrano napetrany dia lasa izy fa tsy afaka ny anambady aho zany ve nefa tsy havery anjaranao ny tsy mahaviry-tsiny anao tsony rengo tsy misy antenana tsony amiko sao ny tafatafantsika farany fa hodany amparatazana raha pitso dia afonao zany ny fianaranao eny amin'ny université izay efa madiva hifarana tsy haiko tsony mila modany ambanivohitra aloha magasaina fa tena simba ny fiainako mivatanao simba fa tsy ny fiainanao ange fiainako mihitsy ny simba satria toejaza ary maefa mitoejaza hoe ianao any tapabolana zao ny foako ny hopitaly ary ny verina nanao fitiliana tany andro any ka indrisy fa mitoejaza hony aho ny dokotera ary tsy izany nampitoejaza fa ifanosenan'olana tena loza ny marina dia atory amin'izay aloha fa mbola ifo maraina raha pitsoka tsy iza kosa ny mandondomba ravarana amin'ny andro efa hariva be zany tsy dia mba misy mpamangy sady iza koa ny amangy amin'izao andro efa maizina izao hafahafa zao fa aleo aloha atao vonona ihany mipoleta izy zao azafady iangiana ry maefa fa voay ohatra iaingony ndraso hoe manao any ianao maefa
Dry, manao ahoana Haingo? Tena tsy naposiko marina, nao mandrosoa aloha ve? Miala tsiny maninongelanao amin'ny andro efa le. Hainao ihany ny alaviran-dalana fiainam-paratazana makaty. Tsy maninona fa ao mandrosoa dia mazoto toerana ry Haingo. Sotra betsaka. Ary, Ndry, niova ngely na rambonina mihitsy akanjonao ito izany. Angaha hita fa zany ireny no mandimby an'ny komisera Vonjy. Lasa komisera zany ianao? Avoana vita amin'ny fiofanako ary handray ny asa maha-komisera rapiso. Tsara sy mahafinaritra kosa zany dia arabaina zany ary misondrota voninahitra hatrany. Misaotra rery Haingo. Fa efa tena lehibe zany kibonao zany. Nefa kibo voadimy volana monja izaoko. Ary naninona aloha ianao niakatra nakaty indray. Noho ny avatiana tsy arahamonina. Efa ahoana kosa ka? Ray volana monja ary dada sy neny ary ireo mpiray-tampo amiko ny miandra sy nandray atsara ary maefa. Zany. Fa noho ny elaela dia toy ny enta-mavetsitra sy mahabe fasahirana andro zareo ny fiheverana ny tenako. Hany ka teraka ny disadisa lava tao an-trano e. Zany ve? Mba nangoraka kely ihany dada sy neny tamin'ny voalohany fa taty aoriana dia niova ry zareo ka nahateny aho hoe tsara ho ahy ihany mipetraka aty Antananarivo. Fa maninona hono ka? Mankaleo azy ireo no mahita azy ireo zandriko tia miaina tamin'ny fanjana raharasy miady amiko e. Sady tsy havita ny asa mafy any ambanivohitra raha teo Tsy mahavita raharaha mafy tokoa aloha ianao satria be voky. Ny tena marina nefa dia menatr'olona ry zareo ka tia hanilikaka aty arivo satria be voka tsy manambady azy maefa. Afidiny ianao kosa angaho ny be voka ohatr'izao ka. Motsy fantatr'izy ireo fa nisy nanolana ianao. Fantany tokoa saingy mitondra fahafambaraka ho azy eo amin'ny tany amamonina e. Mba ndriarihany ho vavy matofo taratra kanjo napitsana ny foninay. Tokony handinika kosa ireo ray aman-dreninao fa tsy hevitra ohatran'izany ka. Tsy fidiny ianao nkizao e. Ka ireo mpiray-tampo amiko koa neny tena mandoto ny sainy zareo e. Mandoto ny saina ahoana ka? Io be voka tsy manambady io foana ny arovana ato an-trano atory zareo. Fa izay matindra raha amin'ny fambolena sy nasaina ny afo mba hatafita azy tsy mahazo rariny. Ary ohatran'ny mialina anao nahita fianarana ny zandrinao zany raha azoko tsara. Sany mihitsy e. Kanefa hatafita voarendrika satria hery taona sisa ny tsy ahavita ny fianarako dia be voka. Mafy izao ka. Ny fianarana tsy vita, ny havana manilika. Ary zareo manilika anao rengy fa tsy zaho. Raha izaho mitomany intsony fa tsy irery ianao. Anjaranao no misafidy na hipetraka tsy amin'ny tranonao taloha na hipetraka atao amiko fa vonona nampy anao foana. Aleo aty amin'ny trano kiaina sy ho anahirana anao ry maefa. Sady soa koa sady aika hatramin'izay mety olo tianao any ariana. Tsy misy olana izany ary tsy ho sarotiny amin'izany mihitsy ny olo tiako ka. Fefa ny alasoana anga ianao. Ary iza ny olo tianao? Fito volana izay ny sonako. Ary vao tsy ela no nanofy amin'ny firy vadiko ny laza hoe tsy mahasoa anao no mitoetra rery fa makana manamo izay. Zany Fa izay olo tiako kosa mbola ho fantatrao eny ihany. Ho sambatra lahy izay olo tiany maefa ka hisola ny very vadiny. Akamanao ahoana ny fandehan'ny tsenanao ao ry Haingo Tena mahagaga fa mandroso be mihitsy izy ao hatramin'ny nantarantsika azy ry maefa. Hitanao zany fa mety ihany le hevitra hoe aleo ampiasaina manontolo mihitsy io trano nipetrahanao io. Izao ny client afaka mandroso sy mipetraka mihinana mofo sy misotro ronono. Fa tsy mijorotsoro eo ivelany ohatran'ny talotso. Marina aloha zany e. Mila tsoaraka isafy mihitsy ary ny amaroan'ny client indraindraiky. Zany. Misaotra n'Andriamanitra aloha fa nahazo mpanampy tena mahafapo nahazo any zafy e. Vehivavy kinga sy mahalala fomba ary tia fahadiovana mihitsy le zanak'olona. Raha tsisy azy angamba za be voky ity dia ho sahirana mihitsy ka. Marina aloha zany. Ary mahafinaritra rehefa mahafapo anao ny fisiany zafy. Dia misaotra anao koa ny tandehankizy mpanampy ho ary izy maefa. Tsy misy fisaoran'izany ka. Ary satria nampindraminao volana nitarako tsena dia mahafaly ihany mamerina ny ampahany amin'ny volana nampindraminao. Sahady ve? Aleo nerana tsikelikely isan-kerinandro ny volanao dia mba maivana amiko e. Ka raha sitraka ao dia raiso aloha reto vola reto fa hanampy azy indray amin'ny herinandro. Vola ohatrin'ny izany. Raha etsy ariary aloha reto zaoko. Ay ve, azo omena fa tazomany aminao reny vola reny ry Haingo. Ohatry, fa maninona ny tsy raisinao reto vola reto?
Sa kely loatra dia tsy tianao. Tazomy any aminao reny satria tsy volako fa volatsika. Volatsika hoe? Volazanao. Izany hoe tsy harery fa iombonantsika. Tsy mazava amiko mihitsy izao ataonao izao ry Mahefa. Fa tsy mazava hoanandray. Ka sady efa mipetraka ato aminao nampindraminao vola hantarana ny tsenako. Nefa ankehitriny indray dia tsy raisinao ny volanao fa lazainao volatsika. Ka izany no marina ka. Mba hazava ho amiko mihitsy hoe izao hevitra izao monsieur le commissaire. Tsy mpivady angentsika e. Ary sao dia hanahirana amin'ilay olo tianao azo ao ataontsika izao. Sady tsy hanahirana no tsy hampaninina an'ilay olo tiako riaingo a. Fa mba iza loatra ary izany olo tianao izany e. Tianao ho fantatra ve? Mahaliana mihitsiko. Akatsiza kory fa ianao izay miresaka amiko. Zany ho a. Maninona tsara hoe ry Mahefa. Inona koa tia lazainao? Ny lazaiko a dia ianao no olo tiako ary ireko solo mivadika efa maty raha sitraka ao. Eny tianao a. Ary vonona hitaiza sy tiany zaza teraka ao tonina terako. Nefa dia lako tsiny fa tsy mety amiko izany ry Mahefa. Toy ny ravaviko mifanampatsiana amiko ny feverako ny vadinao fa averiny. Ka izay indrindra ankeny tsy maintsy hitiavako anao sady efa tianao raha teo ahy e. Fa ngah dia tsisy vehivavy hafa ho tiavinao ny za efa be vokan'olo kafitiany tiavinao e. Ary inona koa tsy maintsy hitiavanao ahy. Olona manana ny azanao ange ianao e. Ny tsy fantatrao dia izao riaingo a. Inona e? Efa nanafatra ny vadiko talohan'ny nafatesany satria efa fantany fa tsy maintsy ho faty izy. Fa nahoana ny fantany fa tsy maintsy ho faty izy? Ary inona ny hafany? Voan'ny cancer na homamiada andrange izy iny talohan'ny namononon-karinina azy. Ay ve ka voan'ny homamiada ny vero e? Mampalahelo kosa izany marina. Nalahelo azy mafy ary nanontany izay mba fanindrindra iandroany. Tia ahoana ny navaliny anao? Rehefa maty ary Mahefa hoy izy dia aza manambady vehivavy ankoatran'ny haingo raha sitraka ao. Sy ho mariky ny fitiavanao a. Izy no tiako vadinao sy andimby ary aza misoana maharitra ozy izy. Zany ve? Tena tsy napoziko indray izany. Noho izany dia fatary fa sady afatry ny vadiko no fitiavana vokatry ny foko no hitiavako anao riaingo a. Tena marina ve ry Mahefa? Tena marina tsisy fitaka izay voalazako anao ary averiko indray fa... Mahefa, aza miteny intsony fa avela ho ahy hanoroka anao. Dia ara-baina rehefa tonga soa ianao ry nintoa. Eny ry anaka. Naleko mihitsy niakatra nitsidika anao aty fa ianao moa izay efa ela nitsididina tany am-paratazana tsoniko. Ka tena tsy afa-miala amin'ny azako angiary ny nintoa e. Tri, ary nitondra saka angaha ianao izany. Misy saka tokoa netiko ato anatin'ity ary ity. Ianao mantsy tamin'ny taondasana nafatra hoe mba hitondray saka rehefa misy dia nitondrako. Marina tokoa izany fa tena misaotra betsaka rery ny nintoa. Efa mandreraka mihitsy ny ataon'ny voalavo atao trano ato indraindraika. Mbo marina moa. Andrasangia avoakako izy ato e. Io izy io e. Saka lahy somary volokary izy ity ka asa raha ho tianao na tsy izaoko. Ahoana moa tsy ho tiako fa mba omeo aho hoe isotrotroko ry nintoa. Dia ara-baina lesy lahy zany ry Mimi tonga somatsara atao tranoko a. Ary hono ary Mahefa. Ahoana izay? Misy vehivavy miara-mipetraka aminao ngany to ohatra misy fiogom-behivavy sy akanjom-behivavy tazako izany ato. Misy ka. Dia efa nanambady atsokosoko taty ianao dia tsy mba nampandrea solo indray aman-dreny nitaizanao akory. Ka mikasam-pandreanao mihitsy ange fa be asa loatra tato ato e. Sady mbola vao mifamofo izay fa tsy hoe efa mpivady akory. Ka na zany azy fa iza aloha ty vinantoko nahalatsa-damba anao taty e. Sady voatsela akory anie ianao ry Mahefa maty vady dia nahita solony sady. Tsy vahiny amin'ny ntsony rery ny nintoa fa avy any amintsika any am-paratazana ihany ka iza vany ara hono izany? Iaingo ka. Iaingo? Iaingo sanatra ilay voavy sy ravao-mariva e? Izy indrindra. Andre kiako eo. Fa azon-doziny ianao ty ry Mahefa. Hidi-bingo amin'ny vehivavy raha tsy fitondran-tena ohatran'ireny ve? Aza dia mandrora tsy maimpo rery ny nintoa. Raha tsy fitondran-tena hoana ary iaingo. Ka tsy hoe be voka sy nanambady moa izy iny. Ary nahilikiliky ny ray aman-dreny sy mpiray-tam-po aminy mihitsy. Izany manko malaza ny am-paratazana any. Sa ianao no nabe voka azy? Ny tena marina ry nintoa dia nisy tsy olana n'olana azy ka nabe voka azy. Tena ngoraka sy ny tia azy ny zanako lahy Izany tokoa satria... Izao fotsiny ny anteniko aminao Sy mila ankiala iaingo vadinao
raha mbola za koa ny raviky ny taiza sy nalehibe anao ary nahatonga anao ohatran'izao mazava. Tsy fantatrao akory nge ny zava-marina nitranga ary neny toy. Tsy te alalan'izany aho e. Zazaka mbo tsy misy mpiay anao no nalaiko zanako. Ary zany na olona anao ka tsy maintsy arahanao ny teniko. Azonao ve zany e? Nefa de miala tsiny aminao fa tsy hisaraka aminy fa ataovy izay ataonao ry neny toa. Izy no tiako ka tsy maintsy hovadika. Zany mba avaly tenin'le kely ty marina. De ho hitantsika eo ary zaniko. Ary mba aiza moa zany ty izy no tsy tratrako ato ka. Sa lasa nyrenireny ohatry ny alika tsy manatompo any. Lasa ny safo any amin-drasazy izy fa mba asio fetrany kely ny vavanao ry neny toa. Enao nefa voan'ny ody fitiany any ka mivavako ny feranao. Ijanonandro vitsivitsy aty ka ho hitako kely eo moa zany mba tena hitiavanao azy zaniko. Saingy izao no lazaiko aminao ry neny toa. Oka tsy andrety marary na fihetsika fataonao amin'ny haingo raha tsy tianao le divantsika mianaka. Eny fa mba iza tokoa moa zany le tena rainjanany nabevoka azy. Efa nilazaiko anao fa tsy olanina n'olana sy nabevoka ny haingo. Ary za mihitsy ny tivitra n'le jola tamin'ny basika nafaty azy. Aleo aloha mody tsy taitra rehefa tonga eo kiala haingo ka. Tsy maintsy hitako ny hevitra nasarahana azy roa raha mbola zako ny raviky. Ary maefa de tsy avelako hitaiza sanadra velively zany. Ka ento ary zato resaka ho anaka fa miaino anao ah. Tsy inona kory ny atondihako raha neny fa anafatra ny vadiko Anafatra ny vadinao ahoana moa zany ry tovolahy? Fa anga misy vadinao mipetraka ato aminay ka. Misy de misy tokoa. Ary tsy iza ny anarany fa iaingo. Lozinina rety e. Fa iza moa ianao no milaza fa vadiny iaingo e Fa ny anarako ary zany rainjana ny raneny Lantro. Enao ve le tsy olana n'olana sy nabevoka ny haingo? Fa anga moa tsy hoe efa maty ianao ka. Tsy mety maty araneny Andasa sehoaka anao fa io ny tratrako io ary io koa ny olatra ny idirany balama efa. Kanefa adinio fa mbola velona soma tsara zao miresaka aminao zao. Fa gagana inona rety rerazako? Fa ahoana ny tsy nafaty anao zany? Resaka lavabe tsy takatrao zany raha neny fa eno tsara ny afatro amin'ny haingo Ka maninona nefa raha miandry ny haingo ianao de miresaka mifantana aminy. Ho avy eo ihany izy fa lasa nakahitana any amin'ny mpamongady ihany mantsy. Mbola tsy azoko atao aloha zao mena mifantana aminy fa animba amin'ny planiny efa nomaniko azy zany ka. Fa zao mbola ho avy ny fotoana akako sy hitondrako azy. De ento manaraka anao amin'ny mihitsy fa tsy sitrako ny any ambadiny amin'ny maefa zanako e. Eny saingy tsy anaiky anaraka namora foana ny fiaingo ka mila fanampianao Ary zay na tonga avy aketo aminao amin'izao tsy mahita azy zao. Efa fantatro mantsy fa lasa naketana izy. Ary efa nanara-maso azy foana zany ianao io Ka inona raha le fanampiana dediavinao amiko e? Lazao amin'ny haingo fotsiny fa tonga teto za fanorainjanany ka mila manaraka sy manambady ahy izy. Fa ratsy zany de hiteraka karazam-biboly izy ka ho sahirana amin'ny famelomana azy. Ary kiaky andreneniko hiteraka karazam-biby olona hoe haingo raha tsy manaraka anao? Voalaza anao raha neny Lazao azy fa tsy maintsy manambady ahy izy raha tiany hiteraka olombelona tahaka ny olon-drehetra. Fa ratsy zany kosa de hivadika karazam-biby olona ny zaza ao akibony ka ialako tsy ny de melo Aleo aloha alaina ny sakafonay sy zafy fa efa amiray tolakandro zato zao. Inona ry ny laoka nandrahoan'ny totofiako tato an-dakozia tato e? Tena nona mihitsy aho zany. Ndry, ary toa tsisy inona daholo ny vilany ato. Fa ahoana re? Tsy nahandro sakafo ve toto? Andraso hoe antaniko. Toto Raviky io? Toto Raviky Ahoana e? Ary angasy nahandro sakafo ianao toa tsisy inona ny vilany ato an-dakozia. Nahandro ka? Ary vao avy nanasa vilia sy vilany mihitsy ary ayoko. Zany ve? Fa nofinosinao angasy sakafonay sy zafy? Ny sakafoko ihany nandrahoako ry haingo fa tsy misy anareo zafy zany Sady maefa koa tsy mody atoandro androany. Fa nahoana kosa ary totoony tsy nisanao sakafo izay Efa nametraka vola hividiananao laoka ane ankiho maraina Za nga ary ihany nampiasa anareo ka tsy maintsy ahandro ny sakafonareo Azafady. Io ambony latabatra io ny volanao fa mahavidy ny laoka ho aniko Ka hatramin'izay angenao nahandro sakafo anay ihany noho maefa misakafo atoandro eto nanaovako an'izany fa rehefa tsy mody atoandro kosa ny zanako
dia ihany ny fantatro raha matoty andray ry tontolo Rafika, manina nefa ianao raha mba ny tena nay sy zafy melora izany e. Dia sady nahandro ny sakafonay izay no mivarotra any an-tsena. ka manomboka izao ary dia fatary fa rehefa tsy eto maefa dia samy tsika mahandro ny sakafontsika ao. Fa nisy zavatra tsy tianao nataoko ve sa nataony zafy ny manao an'izany ianao ry tontolo? Tena misy mihitsy misy zavatra tena tsy tiako mihitsy ary tsy iza manao an'izany fa ianao izay miresaka amiko. Ohatray, finona ny zavatra tsy tianao nataoko? Tonga dia tsoriko fa mifandrokitrokianao amin'ny maefa nambady anao tsy levy mivavony korikala kely ty hay ve zany e? Tia aoka ho fantatrao nefa fa tsy nandrokidroky ny zanakao mihitsy izy ny laza fa tia sy anambady ka na izy na ianao tsy akasitrahako mihitsy ny vadianareo zay na be vokanao vadiana fa tsy ny zanako nasainao hitaiza zahana adrafy. Tsy nanery azy ity izay zanako ary totoa fa safidiny azy ary velo kokoa ny zazaterako na efa maty aza ny ray. Efa maty hoe ny ray ny ary velonao ny zazateraka voalazanao ary ina moa no mampimeanao amin'izany fantary manomboka izao fa tsy maty velivelo ny ray ny zanako raha matoty maninona zany retirety izany fa ny masoko izao mihitsy angeny nahita ny nafaty azy sainga masoko izao koa no nahita ny nahavelona azy satria tonga teto izy omaly ny laza tamiko fa izy no ny faniray ny zanakao ary nasehoany ihany olatra roa teo amin'ny tratran'izay nidira mibala amin'ny maefa nitifitra azy. Andriamanitro, tsy maty tokoa ve fa ny favelona indray tsy mateny ianao kanefa eno tsara fa zao no afany ary hoe ahoana? Tapaho ny hevitra ao anambady azy fa raha tsy zany dia hiteraka karazam-biby olona ianao ka ho sahirana amin'ny famelomana azy. Samy tokoa ve ry totoa? Noho izy fa inona indray noho izany dia misara haingana ianao amin'ny maefa ary manarany ray ny zanakao. Mazava aminao ve zany mazava saingy valy teny mazava koa no amaliko azy fa tsy misy asaraka sy mahefy zany. Niza mikasa andrava ny fitiavanay aza miseho mazandoha retsy tira tsy te ahitangano ka tsy saraka maefa mihitsy ary mbola tia izy dia miomana tsara ary fa tsy maintsy ho tafasarako ianao sy maefa satria tsy ekeko ary laviko marindrano ny anambadianao anjanako. Mazava ve zay Odry tsy raha matoravik fa ry mamikiviky makatien izany tena izy mihitsy ka aloha hiala eto ambarabarakely eto fa tena ho avy ity ary ataoko amin'ny fanaovana azy tsy mahalala andramaka anga dramaka aty ihany ve ianao zay ay izay olona tokoa raha avako fa mandrosoa salama ve aloha salama tsara ary androso tokoa moa raha maka fa tena mila anao zany ko tsy tafaray zany nity sy manina fa ianao mila ary zako mila anao anomboka indray ianao sy ny somonga anao raha maka tsy somonga zany fa tena marina ka io ny sezabolina dia mipetra fa aza mijajirika fosiny eo moa hipetraka tokoa moa ako tena mila mifanampianao raha maka efa nilazainy masina tamiko aza manafa vonina nampy anao ary tsy maintsy voavahantsika izay volanao mahatoky ny fahaizanao raha maka zany indrindra no nakinesako aty ambojavina aty ary sofa tratrako tato ianaoko hatramin'ny raha-pamadihany tompoky lavadinao iny aloha dia mbola tsy nivoaka amin'ny faritra teto ambojavina hatramin'izao ay kosa tsara vitana zaniko tsy hoe tsara vitana fotsiny sika fa isika mihitsy no mifanambina ravika motsy ny lamina soma tsara ny famadihana ny karakarainao izay tantaniko masy mahay ianao ka tsy nanenenako ny nakanao tamin'ireny raha maka ary tsy mitsahatra misaotra anao ary ako fa ny resaka nataoko anao tamin'ny famadihana iny kosa aloha dia mbola tsy nivalianao hatramin'izao ka aiza moa raha maka ty ela nela tamin'ny manasaraka atsika efa miontsika izao ka mba valio amin'izay ary ny faniviko amaly ihany fa aleo aloha mba voava ny olana ilaiko ny fanampianao ka ny olana ny misy foana sa tsy te hitsotra amiko ny fandavanao ny faniriako ianao tsisy mongana fa vazivazy fa tianao nge ahy
Ary tena maniry anao andefy mandroko mihitsy. Zany a. Zao ary. Raha voavahanao ny olako dia ekeko avy hatrany ny fanirinao. Ka ahoana? Raikitra zany Rafika fa lasa ho amiko tsy miolakolaka hoe ino ny zato olanao ho vahako. Adalaim-behivavy tsy tiako vady no le zanako lahazay Ramaka. Ka iriko mihitsy raha sarahanao ry zareo raha vitanao zany. Efa haiko e. Fantatro fa mananjanaka lahazay tinaizanao ianao. Maefanao anarany ary polisy any Andrenivohitra izy io. Ohatry. To fantatrao avy hatrany ny mombanjanako Ramaka. Nefa ne mbola tsy nahita azy ianao e. Tena vendrana koa le Rafika tika. Tsy tadidiny akory fa efa tany amin'ny famadihana tany am-paratazana iny no nilazany tamiko ny mombanjanany. Mba jereo re zay azo atao fa tena tafidikizo mihitsy aneo le zanako lahy Ramaka. Ene. Andraso kely aloha jereko eto amin'ny fitaratra eto ny mahazo azy hoe. Eo ary le efa naposika. Raha ihany ty Rafika. Tena raha mihitsy fa nidy bingo amin'ny behivavy efa bevokan'olona zay ane izy. Iaingo no anarany. Zany mihitsy ane ny hitako eto e. Ary to karazany. Ivadika karazam-biby olona hono ny zanak'le vehivavy rehefa teraka. Sa tsy zany ny hitanao amin'ny fitaratra ao? Zay indrindra no tiako ambara fa sadaikatra ny vavako ilaza azy Rafika. Iza koa ny malala an'izany io fa motiako adaly eo ianao dia milaza ny tsy anontaniana eo raha matoty. Mba ataovy re zay mety fa tsy te hanan-jafy kely karazam-biby olona zany Ramaka. Nga vitan'izany fa ho karazam-biby olona ngeza be amono sy hinana anareo menakavy mihitsy ny fahitako azy ato. Ndray, aza hitako aza mahita ane zany. Marina moa fa tena miorina sahady zany hodohako zany. Kanefa aza manahy ianao fa vitatsika ny amin'io ka. Ekorotana miaraka amin'ny tsy tia maintsy fotsiny ny ampiasaintsika dia tafasaraka ary zareo Rafika. Ono ary maefa. Ahoana ke? Mahazo manontany kely anao ve a? Tsy ho hinandray moa ianao no tsy mahazo manontany fa mihaino anao ako. Ary aza miketrona toy io moa ny andronao fa mbola tsy nametraka fanontaniana taminao akory ange e. Miketrona maninona koa ny atroko fa mifanontanianao apetraka ary iaingo a. Inona koa zao makizitina anao io? Tsy misy kizitina izany io fa aza manitatra ianao e. Hitako. Ka ny tiako antaniana dia zao e. Misy zavatra manahira-tsaina anao ve sa misy inona ny to zara fa miresaka amiko ianao tato ato? Zara fa miresaka ahoana? Ka tsy ahita teny firy sady ohatry ny malomalo kendrika izany foana ianao isaky ny tonga ato an-tranoko. Mba reraky ny asa re fa aza dia efa lavitra ny sainao a. Ka na reraky ny asa aza ange ianao mba mitsiky sy misangy amiko foana isaky ny avy miasa hatramin'izay e. Ankehitriny dia ohatra ny tsisy tsony izany. Ka io mety amin'ny vaky sy anao sangana dala aminao foana zany isaky miditra ny trano. Moa zany valy teninaoko. Maninona koa zao mahay vava ohatra izany? Za ve mahay vava sa ianao mila vaniny amin'ny tsy misy dikany? Tena tsy mazava amiko mihitsy izao ataonao izao ka. Tsy mazava ahoana koa ve? Tsy mazava amiko e. Ary mavelo-panontaniana hoe mbola tia avy ianao sa ahoana marina? Fa resakinina daholo ary zany ambaranao zany ry iaingo a. Le saika kely aloha fa to ilano vaniny eto fotsiny ka. Tsy mila vaniny afa tsapako tena miena mihitsy ny fitiavanao a. Ary zara fa miresaka amiko ianao ry maefa. Jery io zany izy ranga. Miena ve fitiavako anao dia mbola azoto manoroka anao ary rehefa mivoaka sy miditra ny trano e. Ka ny oroka ataonao aza ohatra mivonjy tavanandro fotsiny sisako. Allô? Ahoana izay ry Nadia? Ianao koa dia efa mahatsikaiky mihitsy ka. Reny efa voalazako anao reny fa mivaly teninao sisa ny andrasako na enina tsy e. Ay kosa misaotra betsaka anao dia tafandrimandry ary Nadia. Sarika sy miangolangola ery izany sasany rehefa miresaka amin'ny Nadia. Fa raha amiko kosa dia kizitinao izany. Oriaingo a. Agent de police miasa ao aminay anie Nadia e. Fa nga tsy vita tany amin'ny komisaria ny resakareo mbola fampiasa telefona amin'izao otr'izao nareo e. Ary valio fa zavandravandrahanao fotsiny eo. Diovy ny sainao fa momba ny asa ny resaka etany e. Momba ny asa koa ve moa dia misy hoe ny valy teninao sisa ny andrasako na enina tsy. Tsory amiko fotsiny na zana na diany tianao dia aoriko izao dia izao ny entako e. Sao dia mba ianao kosa ny tsy tia atsongo ka te hisaraka amiko ry iaingo a.
zanaovanao toetra fafandray ny lazainao fa te hisaraka aminao fantatro anefa mampirafy mihitsy ianao na tsy mitsotra amiko azy tsy misy an'izany velively fa mba diovo sainao tena miasa ilay fanafodin-dramaka marina ary aleo koa za nampitrotraka fa mandaitra mihitsy lehibe korotana fa inona ihany zao famalianareo amin'ny andro alina izao mpivaty ve tsy famaly ra neny to fandeha vonjeo ny efitranonao vady amin'inona koa soratra tsy vodiondro ny vitanao tamin'ny kiala lavalelo io ka maninona raha isarahana any sisy hidiranao koa ny resaka efa ny efitranonao marina vonjena ary neny to tsy maintsy hidirako fa ato-tranonjanako raha manakambo dia ahorony ny entana ary lasa mandeha fa tsy ny zanako reraky ny asa no ilana ady amin'ny andro alina eo zay zany ny tianao zany mihitsy mamangina ranganareo fa marary be ny andohaka ary tsy misy mivoaka zany koa eo tena niova mihitsy mahefa ary tsapako ny ena fitiavany aka inona loatra reny antony ary efa vita koa tindra raha ato an-dakozia fa haperitra ny vetivety aloha dia andeha nampy any zafy ao an-tsena rehefa eo ohatray marina fandraindranaky ndehany ty rengo fa inona mampatahoatra andry tsy maty marina venao sa ny avelonao no miseho amiko ahoana ny fomba nidiranao tato anevitra tato fa tsy henoko akory avariana tao an-dakozia ndriko ary tsy avelona matotomo manoloanandry fa olombelona nofo saraka aza matahoatra fa ahoana ny navelanao kanefa dia hitako izao aneny nafaty anao tao amin'ny laboratoire ny docteur Karine tsy ambara teloko manokana zany seria sady zaniko ny tena antondihako aty fa mba hitafamindry mandidy anao aso fa nivoaka n'ity trano ity zao dia zao raha tsy zany dia tsoko vonjeo sy misangy aminao nge sa tianao ny kikakikako zao dia zao leta voafahany ty atanako ty reniko fa mahay za mipetraka ka mosy fany fa mba mandehana moa ianao raha nga mivoaka any andeha any rehefa aveo fa aza maika sady inona ny olana fa tsika harorerike zao ny ato an-trano efa nikendrenao mihitsy angany mahirery ato an-trano santoko satria te resaka manokana aminao ary fantatro fa miasa lady mahefa androany sady nandeha ny tsara velatsy am-piangodana koa raha viky tsy nisalasala fa tonga hijery sy tafa amin'ilay malala ary tena manara-maso ny fiainana mihitsy ane ianao raha izany efa elany nanara-maso andry fa sady tsy hitandriny tsy fantatry ndry ka eto ainga anarany resaka ao fa maika hamonjy ny tsena koa inona mamaika andry fa zafy mpanampindry efa ao siria dia atsaro kely kolo ty sherisherianao ty fa tsinitsinako angenao ohatray adinodrinika fa zanako ny ao akibindry zanakao tsy fidy noho ny fanolanana nataonao ahy fa tsy noho ny fitiavako anao ka na tiindry na tsy tiindry dia raha injanako ndry aza anyko dia maninona dia tsika ny tokony hivady fa tsy nareo somahify aza manirinifina koa tsy aniry ry fano fantasy fa tsy manam-pitiavana anao na dia ohatry ny silako aza ary tsy za zao na nambady jiola tahaka anao kanefa tsy maintsy manambady andry satria rako ange mikirinao amin'ny zazao akibindry io tsy raharahako na rahanao na tsy rahanao mba fantatry indry moa fa hivadika karazam-bibolona zazao akibindry raha tsy manambady andry ahoana koa moa ninoko an'izany lainga sy abobo zany jereo kely araha tsy minondry andray marina to mifoaka vanga ny vavanao ary melava be vetivety eo ny otananao oka mory fano fa matahotra oka marina aza manatona ianao ka za le tsy maty vonoana ary mety hivadika karazam-bibolona tahaka any zazao akibindry satria rako mikirinao amin'ny vatany andremo sao alandry zanako fa ataoko mijaly tokoa ndry vao maty raha nanala zaza fa raha tsy manalaza zany dia ahoana dia hiteraka karazam-biboly ndry raha tsy manambady ahy satria za rery no manana amin'ny fanafoditsy atonga ny zazao akibindry hivadika biboly fa za aloha tsy hanambady anao zany dia mana-po za raha fa hanenina mafy ndry nefa dinio tsara aloha zay volazako andry teo mbola hiveriny ety any amin'ny manaraka an-tany zay tena hevitry ndry lasa lelafy koa fanadianao ry fano fa mandeha ana amin'izay
Tsy mialy ito raha tsy manaiky vadiko ary manaraka andry. Fonary aho fa zapahorinao toy izao e. Tsy mampahory andria sery fa tonga dia aka andry anaraka fotsiny a. Ka efa hoe tsy hanambady anao aho za fa maefa ihany tiako. Maefa mihitsy zany ny sakana tsy hanambady indry amin'ny bandy. Da namoa ianao mandefa efa ho avy eo izy e. Dia aleo fa ifampitany eto zay e. Zay tsy maty aminay mitsamo no hanambady aloha. Samba manao an'izany ianao trano a. Manina nefa raha mitady vehivavy hafa ianao e. Nriny rendrana ka tsy hitady vavy afa-tsony ary seria. Zay ary ianao fa misy olona mihitra zany. Aleo izy io fa inona ny olana e. Zay sosy io. Ay, dia efa mampiditra lehilahy ato mihitsy ianao rengo rehefa tsy misy olona ato ay, totoa marina. Ka inona amin'izay ny blème marina iny a? Ay ve ianao ihany ry tovolahy e. Ento manaraka anao any kiala kely io fa aza tia trano zanako ny lalaovanareo fitiavana. Tsisy ny lalao fitiavana izany eo ry tontolo Raviky fa itsy kely ny vavanao. Hitako izany e. Ny zanako fotsiny no lanzara sy izaka ny kilalao fitiavandriko amin'ny fatim-biby olona io. Maninona tsara hoe raneny fatim-biby olona ahoana moa za ty aminao? Azafady re anaka fa lasalasa ny vavako a. Tena tsy tiako ny filazanao ho fatim-biby olona fa mahita ahy ianao a. Mifona fa tena tsy fanaliako ry tovolahy mifona re a. Zavatra farany zay tsy tiako ny teninao teo ka afitaiko ny aminao androany. Ohatra e tao mivadika ara-tsako be ny andriry haingo a. Oay marina io fa manantona izy ry haingo. Avelao re io fano a. Avelao izy ho a. Io ry haingo a. Io a. Maty ahy matro tena maty tontolo Raviky. Loara mifantamin'io any lava be ny fony dia nohan'ny avetrany ilay fovo loatra. Tray marina nyzanoko eny maefa fa tonga lozinina reny itrangeto e. Ohatray raha tsaka be inona koa ty avoatrany ty ary oay naninona ny tomy misondrave ohatr'izao. Oay to matsy misondrave. Andre moa no maefa fafano io a. Zany ve aleo odifiriko fa manatona. Oay to tsy mety maty na dia efa voatikotra aza fa manatona ihany. Voapedany ary iaingo voapedany a. Avelaonao maefa e. Avelao izy ho a. Maty ahy e. Maty a. Filatsany. Nahoana dia finoanao koa maefa e. Nahoana a. Sanambady an'ity ianao finoany tiako azy e. Finoy afa tsy raharaha. Iaingo fa inona mampikikika anao eo e. Fa nanofo ratsy anga ianao. nanofo ratsy ary maefa. Nanofo ratsy a. Fa inona nofo ratsy nampikikika anao teo? Dia ho lazaiko ao maefa ve. Oka ihany fa tsy tiako fatana momba ny fanaka. Fa inona indray izao kikika tsy misy atoriana ato izao e. Marina raha tsy tapaka mihitsy ny toromasoko. Mandehana matory fa sendra nanofo ratsy fotsiny haingo ry totoa. Ka tsisy atoriana ka. Tokony alefanao mandeha any mihitsy kiala kely fa manakorotana amin'ny fiainantsika mianaka ato fotsiny. Tena marina e. Ndeha vonjeo ny fandrinanao fa aza manapitrotraka eo koa ry totoa ka. Tsy Raviky indray ve ty makaty ity e. Tena izy mihitsy ary midobodoboka manaraka mifanondrany ery za mifoko izany marina. Tsy ambelaky no Raviky raha tsy azoko fa tongava soma tsara. Aleo aloha hialy eto ambaravaraka eto fa efa akaiky in'ilay malalako. Inona indray zao re nolazainy io ka fa hitako ny anaovako azy. Ramaka aty ihany ve ianao e. Ramaka aty ihany Raviky mifoko fa mandro soa. Ai ianao ty hoa dia mahita tenenina mihitsy isaky ny mahita fa manangafana mihitsy neny fahitananao Raviky. Mandro soa ary za tsy izy. Androso tokoa moa ako. Fa salama tsara ve aloha ianao e. Za aloha tomady tsisy atahorana fa ianao no manahoana. Salama ihany saingy mandry tsy lavo lohany avanao ka nakaty indray e. Ndry tony
inona hono tsy mahalavo lohany Raviky karakarako azy malaky ka inona moa fa tsy ny amin'ilay vehivavy bevoka manadala ny sainjanako iny ihany e mbola mitokona tsy mety miala ao hatramin'ny mahefana izy hatramin'izao ka tena manahirana ny saiko mihitsy iaingy moa ty anarany rakiala kely ohatra e anga moa zany efa nilazaiko anao ny anarany ka tsy de tsy fa tsindry mandroko no nahalalako azy zany zany a ino a de tena miaiky ny tsindry mandry sy ny fahaizana ho anananao ka tsy tadidiny Raviky fefa nilazainy tampo ny anarany eny fa diny noho ny avendrana ka zao re ramaka mandaitra ihany le be korotana sy ty mainty nampitondranao hay saingela loatra ny voka ny tena leoko indray nakatiako so de mba misy fomba azo anafainganana ny rara ohatra ay ve misoko miadana tony ny vonongisa aloha reny fanafodiny meko anao reny fa raha mila ody mahery sy aingy ampiasa ianao de no matory tsy mifo no ampiasaintsika matory tsy mifo eno a tonga de vita tanteraka any amin'ny Ravika tsy arary tsy ary-koditra izy fa atotsy fomandrak'izay zay de zay mihitsy ny ilaiko sy de diaviko ramaka ataovy moa zany fa tena may noho ny may ary dotra noho ny dotra ty havanao ndrery tonaka vina moa ianao no tsy nomeko fahafampo fa netaeta-pitiavako tsy mbola mivalianao kosa zay indray ianao maninona nefa sangy io tsy mandamy fitiavanao fa mbola mandinika sahiratsaina amin'ity kala iaingo ty fotsiny za kosa aloha tsy haniry-manitra ohatry ny alika mandovy-koditra eto ntsony tonga amin'ny fotoana akako anao raha vatotia zany moa fa aza de lasa saina ohatran'izao ianao tsy olana mihitsy zay sara nytakianao ny malasa saina anangy de hoe efa lany anie le ody fanaovana azy atampoka ndray ramaky ka tsy maty vavany ave raha zany mba hitadiavo hevitra moa re karaha mila azy maika ianao de tsy maintsy miaraka amiko any amin'ny ladoaniko any Ambohidolo fa any anie ny toerana masina fakako azy ko any Ambohidolo sady misy fombafomba tsy maintsy atao aminao raha tianao ahery sy anaraka ny fanirianao le ody mahery fa de tena mahery tokoa ve zany ka tonga de matory tsy mifotsotro zao zay olona irinao faty odinina indray no ahery toy izany ho ianao ka fa hiaraka tsika ramaka saza ny kiala haingo mihitsy zany matory tsy mifo zany amin'izay afaka tanteraka amin'ny maefa ary andeha ody angany nyto zany no ohatran'ny mangorondetana sa ka tsy ody any aparatazana akory fa mangany le ramatoa dekonina namako zay namanao dekonina eno mpanompon'Andriamanitra mafana fo zany sady efa dekonina tao am-piangonany razantsika teny aparatazany saingy indrisy fa voatery nanaraka amin'ny vady amin'ny pila ravinahitra any Ambohidolo izy any Ambohidolo manarana fahafa koa izy zany tsy lolona matotoa araky ny eritreritra mangeny betsaka any fa lolom-boninkazo tanàna sosy mafinaritra zany sady be voninkazo ka zany no maha-Ambohidolo azy mbola tsy fandraiky indray zany ka fa lavitra angamy misy an'izany Ambohidolo zany ambany vohitra tena lavitra mihitsy aloha satria tsy tavaverina ray andro raha ohatra hoe miala veto Antananarivo de afirina zany ianao no any mety roa na telo andro angamba fa tondra vaviko mifanapatsina amiko mihitsy ange zay raha matody ekon'izay hoay zany tena tsy salama hono izy ozy le zanany sendra fanena tamiko teny an-tsena omaly ka malahelo azy ary maefa ka namanao sy tondra vavinao kosa ve tsy ampalahelo anao rany toa ka zay indrindra nge hoay mamenatra nefa ny anao tsy hidipahatra fotsiny azy fa mba hitoetra andro kely any avo miverina ty atao ana moa fa adity zany angingina indray zany atao trano fa andeha ianao oy ianao mba te-haka rivotra kely koa fa mahamona aminay na fiainana atao trano ato ry maefa ka ny tsy fifakazono sy haingo indray zao ny tianao ambara am'izao voalazanao enao moa efa babo ny tanteraka satria tsy mahasamy saraka aminy de aleoko zany mandevitra mandevitra ahoana akory ny toa
Mafengena ampitondra an'ilay kiala kely iny ato an-trano rehefa ilay lasa miasa ianao e. Dre, fa inona no nataony ianao? Ary nanino ianao no tsy mba nilaza an'izany tamiko? Karaha ona ny finoana ary maefa raha be tantarany aminao hony a. Mangidy angena eto ato fa nafeniko anao daholo izany e. Iaingo bevoka fito volana iny koa ve dia vita hamono anao ry neny toa. Ka matahotra azy ao aso de karazan'ireo ny olona mahay ody mahery roa ny kiala kely iniko. Za nefa tsy mba manan-kianteherana afa-tsy Andriamanitra rery ihany. Fa inona aloha ny zavatra ataony Iaingo tena tsakanao e? Betsaka anaka. Akoatra ny famotsy fotsiny areninao a. De teny marary miaro latsa mahazo ara vao tara kely fa masaha sakafonay rehefa tsy eto ianao. Izany ve? Tsy vitan'izay fa sady ampanaoviny raharaha ato no asay manampy an'izavy ao an-tsena koa. Dre, fa izy manao inona fotsiny? Midy amatrano ato izy sy lele lasaka zaratsiny ry maefa. Maninona tsara hoe ry neny toa? Zany ho ahy e. Iza koa zany lehilahy ampidiriny ato zany izy? Eno tsara fa olona saiko anao momba azy fa zay ny tena rainjanany. Dia ahoana hoy maefa rehefa nilazanao fa tsy maty samy fanotonga manadala ny Iaingo ao an-tranony izany. Tena nahagagara maka fa tsy nampiraika azy akory ny filazako an'izany a. Nisaotra fotsiny izy nilaza vaovao tamin'ony fa ho hitany eo ihany izay hanaovana ny Iaingo. Kanefa tokony tsy hagaganao velively izany raha vika. Satria nahoana ka? Satria voan'ny ody fity hatrany an-tampon-dohany ka hatrany am-paladia amin'ny maefa. Zany a? Eny hatrany anaty tsinay mety mihitsy ary. Ka fa zay tokoa. De tena mahery ody fity mihitsy anie zany le kiala Iaingo iny. Mbola misy mahery noho ny azy e. Ary zany indrindra no anton'izao fahatongavantsika eto Ambodolo izao. Fa zany aloha eo ihany fa hafa mihitsy le aty Ambodolo aty ka. Hafa hoana raha havako. Tsy napoiziko hoe tanàna ny Taolo efa rava toy izao ny aty ka. Sady mangingina sy mampitahotra izay jerena fa ohatra misy tandindon'olona avokoa. Ka zay ny maha-Ambodolo azy aty raha vika. Ary tsy inona fa fanahy maty monina eto amin'ity vohitra taloha ity izany tandidin'olona voalazanao izany. Zany ve? Tsika koa moa efa hariva maty masoandro vao tonga aty ka ohatra ny raiky dolo ihany ako. Trano roa na telo monja no mitsitokotoko etsy seroa. Fa nanaitra dia ireo dongo pasana maro be ery atsy mitanàna ery. Fasan'ny Taolo taloha naripaky ny pesty ireny tety ireny ka. Aza matahotra fa atao tranoko angesika e. Ranorazana efa iny izy ity ary famatanako isaka makaty. Hay ve? Fa aleo aloha atomboka amin'izay ny fombafomba hiantsontsika amin'ny masina fa efa sasaka ity ny alina koa. Sady za koa reraka ny dinaka ty ny vesaran'ny torimaso raha teo. Dray. Tsy misy matory zany fa sotroy aloha ty tambavy ty e. Ao tonga dia lanio ny atsasako ty tavango ty a. De tsy maintsy hisotro an'ity avy e? Tsy maintsy misotro an'ino hoa ianao raha tia azo mifangatahana amin'ny masina e. Aiza re? Kay, mangidy be izy zany a. Kay, saingy to tsapako maivana sahady ny tenako. Ary ohatra ny tsy te hatory teo indray azaniko. Tambavy mampatanjaka sy mahabe aty-sainy iny raha vika. Hitako moa ny ala vetivety teo ny avy zanako ary me matanjaka ny saiko. Hafa kely ny tambavinao ka. Io fa tsy tompony dinany raha vika ary atateraka manomboka eto. Tsy fatany fa tambavy fisotronay rehefa ivonkalina ny meko azy teo. Vita ary ny fisotroana tambavy dia inona indray izany no manatraka ka? Andraso ary fa andrehatra labsy sy anemboka reto ody reto aho dia hiantso masina amin'izay e. Ka ataovy hainga ana re. Zay. Ary aloha hiantso azy aloha. Hiantso anao izay ry nendrakitoka lehibe ny voakalina rehetra. Avy manatony, avy manatrefy fa miantso anao ny zanakao. Oay, tao mikotrakotrana be za mifarafaran'izany ramaka.
tsy haindraviky fa nitansavo namako no nafarakana kotrakotrana varavarana rehefa mikoakoaka. Fa misy rivotra varesa inona mahatonga an'izany? Mangina aloha fa fanahan'ny endrakitoko izay miditra izay nketo raviky ry nenindrakitoko fa te azo ilay ody mampatory tsy mifora sitraka ao a. Oay, idiran'ny fanahan'izany nenindrakitoko izany angamba raha maka fa atao midiridiry be ny masony. Eka ozy, za rakitoko ka lehibe ny vokalina ny tongeto ka izao ny teniko. Tsy maintsy tetehana amin'ny odiko ny vatanao raviky, ary manambady any ramaky ianao dia omeko anao izay tadavinao ka ahoana. Eny tompoko, manaiky vadin-dramaka ka manaiky ah. Ataovy ary nitetika ho azy ary makanesy eny amin'ny ladoany fa eny any manome izay tadavinareo. Eny tompoko, ho tanterahako izay voalazanao. Mazava aminao ve raviky ny resaka masina teo Mazava ka, manaiky ho vadinao ary hitetika ny vatako saingy izany ladoany izany zao tsy fantatro fa nekeko fotsiny ko. Eny amin'ny fasan'ny tolo falehanay izany ka hiaraka mihitsy izao alina izao ka. Fa isorera aloha ny akanjonao ambony hitetehako kely ny vatanao amin'ny odin'ny masiny. Hosorako fanafody sy menaka tsara ianao fa asa matahotra. Ohatray, tena efa misandratra androsika vao tafora maka. Loza izany marina mafy. Inona ny mahalozany izany fa efa divanay isika vao natory ravika. Ela ny elaka mpivady any sika izao. Ary vita alina ny fifanaketsika ho ray mandrakizay. Eny re ramaka, efa nanaiky ho vadinao ary anao tanteraka ankehitriny. Eno ay, tesalohanao ane raviky malalako. Fa tena tsy fahitako ary tsy nahapoiziko aloha ny fivoarisika alina iny. Zany ve raviky? Ay ve ka feno karazana ody be dehibe toy ireny ao anatin'ilay fasana falehanareo e? Ao ny fanasinana sy fitehirizana ny ody fampiasanay ka. Ao rakitroka no milevina ary ny fanahy ny manamasina ny odinay eo. Fa ny tena tsy napoiziko dia mifatongava andreo namanao mpivoakalina rehefa avy naka ho tao am-pasa amintsika. Ka iny ange no ambom-peona ny mpivoakalina rehetra ety rehefa sasakalina. Tena mahafinaritra ka. Reny no hoe tevolako lava ny kilalao mbola hoe laravika. Ay ve ka maro toy ireny no namanao mpivoakalina aty e. Fa aleriry zareo nandray aho namany, ary velona avy hatrany ny diso ny kirana teo ambony fasana. Nahoana mory zareo no tsy ho faly. Za koa moa ny tany kafalianaoko izany ka dia nanditsy nahalala sasatra misy. Dia ohatran'ireny foana ve izany ny fihaonanareo aty Ambodolo aty ka? Tahaka ninona, ohatr'ireny faly. Indrindra moa rehefa misy asa vitanay izay. Asa inona avy izany fa mba te hiaraka aminareo koa raha maka. Tamana miaraka aminay sady angaho zato vato malalako izany. Ka mahafinaritra ilay miaraka aminareo ako. Maro tsy tambisaina ny asa ataonay ka. Fa ny lehibe indrindra amin'ireny dia ny mandatsakain'olona. Mandatsakain'olona? Eno a. Fa maninona no hoe asanareo koa mandatsakain'olona ka? Mampitombo hery mivoakalina ny fandatsahanay ny olona ravika. Sady mampisondrom-boninahitra no azahoana valisoa avy amin'ny masina ihany koa e. Ay, vare e. Dia ilay vavy antitra be iny izany no lehibe anareo aty? Iny ve tsy efa 20 taona nefa tena matanjaka sy mavidrika be toy ny tanora? Ineny Krisy ve? Ireny no ela nantsampasana aminy. Ary efa nalatsaka hain'olona maro, maso no tsy azo hivazivaziana izy ary mahavita zavatra tsy takatry ny saina mihitsy. Zany a? Mampitsiriritra kosa izany ko.
Tena lasa mpamosavy tokoa raha fika matoa mitsiriritritra ny neny Krisy a. Mbaro vina re avy ohatran'izy iny e. Ka tsy efa fanompohan'izany fanirianao izany ve zao ataonao amin'ny haingo izao e. Oka fa maran'izany Ramaka. Eto ampelantanako ankehitriny ny ody mahery avy amin'ny masina ka ataoko matory tsy mifoto koa iny. Dia tsy anaiky anaraka mihitsy izany litiry haingo a. Ka impiry averiko aminao fa tsy tianao azy fano a. Eny fa na dia ho taperinao aza ny haiko. Ahoana moa no anaperako ny andriny nefa zanako ny eo ankibondry e. Ary rehefa tsy hanapitra ny haiko ianao a, dia ndana mandeha amin'izay fa za manelingely latsony. Tsy maintsy makaty foana mandram-piovandry hevitra ka. Fa raha ty lamina sy adam-pinaritra ndry dia ndao hiaraka amiko hanorina ny tokantranotsika. Lehilahy mirediredy sy manonofy atoandro ianao raha izany no antenainao anaraka anao. Mba adiny andry haingo fa hivadika karazam-bibolona ngeny zazao ankibondry raha tsy mihinana amin'ny fanafody meko ndry e. Nefa izany fanafody izany dia tsy omeko andry raha tsy manaraka andry. Efa nanao ekografia tany amin'ny dokotera fa tsy karazam-biby olona araka izany voalazanao izany ny zaza ato ankiboko e. Toy ny zaza rehetra tokoa raha ny sary hitandry tamin'ny ekografia saingy tsarovy fa ny rako no mikorinao aminy. Ary hivadika karazam-biby olona tahaka izy rehefa teraka. Fampitahoranao aho fotsiny izany e. Seria, fantatro fa hanenina mafy maefa raha fantany fa karazam-biby olona zaza teraka indry. Tsy tia andrisy le zaza mihitsy izy, ary anilika andry ihany koa. Meny e, mety hatramin'ny fianakaviany aza. Tsy mino an'izay voalazanao fa andana amin'izay ianao a. Manahirana koa raha misy olona tonga eo. Sady za koa andro ny sakafonay hariva e. Eny ary, rehefa tsy anaraka sy tsy hanambady andry a, dia roso amin'ny dingana manaraka. Dingana inona koa izany? Filazako amin'ny maefa momba ny zaza ankibondry ka. Ndray ry fano. Inona e? Miamotika amin'ny fiainako mihitsy izany ny ataonao rehefa tsy manaiky anao a. Ataoko tsy asa tsy an'olondry rehefa tsy manaraka ahy. Malotika ana mijery anao ary ry fano a. Miangavy anao mba hivoaka ny tranoko. Ay, misy vahiny ato. Manao ny toto. Salama tsara fa nareo manao any e. Zao hitanao amin'ny forme misaorana eny a. Sady mba mitsiditsidika ny renjanako koa e. Ory fano a. Inona? Inona ny olana fa efa arakarany zany rehetrarehetra zany. Mahaiza mifandamina fotsiny re nareo a. Inona moa tsy vita amin'ny fifandaminana e. Mahagaga fa to tsy manisy olana akory totora viky. Ary fifandaminana inona koa moa tiany ambary. Ilozako aloha nareo mianaka fa andeha amin'izay aka. Mandram-piona eny a. Ary mandram-piresaka indray kiry haingo malala koa. Mandram-piona re anako. Totora viky a. Aza sahira-tsainy indry fa tsy asiako olana raha ny aminareo e. Taloha ny sarotiny amin'ny fahatongavany indray zanak'indry natao trano fa tsy izao tsony. Fa nahoana kosa ry totoa? Satria mananjomba hitsidika an'ireny zanany kosa izy ka. Ary aza matahotra indry fa tsy hitantarany amin'ny maefa ny fionanareo teo ahy e. Eny e, tsy aveniko aloha fa efa manamafy fa misaotra anao ry totoa. Tsy isaorandry aho izany e. Ary aloha andeha hanokona sakafontsika hariva fa mety reraka sady noana koa izao ianao io vao tongako. Aleo zany hanokona ny sakafontsika fa ianao efa mavesatra be io indray ve no isahitrana amin'izany ry haingo a. So dia tsy mety izany ry totoa. Ianao aneka vao tonga avy lavitra e. Ianao indray kosa ve nanao raharaha? Aleo ataoko fa aza misahirana ianao anaka. Ndry, ary inona moa izany no nampiova ny tontolo lasa tsara fa nahabetaka izao? Tena niova mihitsy ny toetrany e. Isolaka anzy vetivety a dia hikarakara ny sakafontsika any an-dakozia avy eo ary. Dia tsy mampanina anao izany raha ho atsetseana vetivety hanampy any zafy. Mandehana re anaka fa vitako foana raha izay fandrahoana sakafontsika. Eny ary fa andeha ho any an-tsena aloha ary totoa. Andehana re. Dia faly ery manko tena rikala iaingo fa zany andro ny sakafontsika. Ho hita teny eo fa asiako lodindra kitroka ny sakafo an-tena. Ary atory tsy ny fo tena an'io fa ho hitantsika eo zany. Andriamanitra, karazam-biby olona marina. Toy ny rajako be ny vatany sady feno volo. Mena be ny masony. Lava ny tanany ary mivoaka vango koa ny vavany.
Aiza ny alehako fa manatona izany. Fonjeo e, Fonjeo. Iaingo a. Iaingo. Manofo ratsy indray nga ianao io? Tena nanofo ratsy tokoa ary Mahefa. Fa mifiry marina moa izao andro izao. Amin'ray ora maraina izao fa nanofo ratsy ahoana indray ianao teo ve? Dia olazaiko amin'ny Mahefa amin'izay ve ny marina e? Aleo ranga olazaiko azy fa mijaly loatra ny saiko a. Dry, ary toa tsy miteny ianao? Ka nanofo karazam-biby olona ary Mahefa. Nanofo nahita karazam-biby olona? Ka tsy docteur Karine naniova ho biby olona tao amin'ny laboratoire ary ve no azonao nofy? Tsy izy fa ny zaza tato akipoko. Ny zaza ho akibonao ahoana hoe? Nanofo niteraka tany amin'ny hopitalo ny ary. No ny tafavoaka hono ny zaza tato akipoko dia tomboaingana be ny vatany. Omrona 3 minitra motsa dia toy ny olon-dehibe sahady izy ary nitsangana sy niova ho karazam-biby olona. Izany ve? Ie, nanantona izy ary ohatry ny andeha hamono ahy dia samy antsy fontsy teo iny. Aza atao mampitomany fa nofo raha tsy ho tanteraka izany ry Iaingo a. Iry Mahefa, tena mety ho tanteraka izany ary mampahorina ny saiko. Iza no afa-kilaza sy anampirofo fa tsy maintsy ho tanteraka izany e. Ifanka. Fano? Nanofo ny resaka taminy anga ianao teo? Tsy nanofy azy fa resaka tamin'ny vatana tato an-tranontsika ary Mahefa. Fona aminao ary nanafiny hatramin'izay fa efa tonga tato an-tranontsika fano ary ny taona hanaraka azy fa sana noho ny ato akipoko. Tsy misy fonanao izany fa efa fantatro ka. Fa ahoana ny nafantaranao azy izany? Ka iny Ntono ny tantara tamiko e. Ka efa nitantarana izany taminao totora Rafika e. Mba hihinjana koa izany. Efa ela koa nifantatry polisy fa tsy maty fanoko. Tsy hitapopoka tao amin'ny tranompaty nisy azy mantsy mifatiny tao aoriana nahafaty azy. Nataonay fikarohana rehetra ka nisy rahampanafody hafakely izay hitany tao amin'ny laboratoire ny docteur Karine. Rahampanafody hafakely ahoana izany? Araka ny filazany manam-pahaizana nasaina nandinika azy dia efa nafody mpamorona sy ela farany sy haingana le izy. Nanindro tena tamin'io rahampanafody io fa ny talohany nanolananao sy ny tifirako azy. Ary afaka ora visy dia velona indray. Fa Karine kosa ve tsy nitsindrona tamin'izany rahampanafody izany mba toa tsy velona intsony tao aorian'ny tifiranao azy? Na dia nitsindrona tamin'ny rahampanafody azy izy dia tsy velona intsony satria nitifiriko indroa ny lohany. Fa ny kosa teo amin'ny tratrany ny voatifitra. Ka raha tsy niatidohany mihitsy nge izany ny voan'ny bala dia mety ho velona trany izy ary. Ka raha tsy niatidohany mihitsy nge izany ny voan'ny bala dia mety ho velona trany izay nanindro tena tamin'ny rahampanafody. Izany tokoa satria miara-miasa amin'ny atidoha efa nafody mpamorona sy elaingana. Ary izany mbola nahavelona ny sy nahafahany nandositra tany amin'ny tranompaty. Fa nahoana ngeno tsy mba nilazan'izany tamiko hatramin'izay ry Mahefa? Satria noveriko fa mety hampikiroro ny sainao izany sady tsy ambarakely ny asany raha teo. Fa lazao amiko tsara hoe nyresaka fanotaminao. Dia tahaka izany ny resaka nataon'ny fanotamiko ry Mahefa. Efa intelo izy izay ny tonga tato an-tranontsika. Saingy nafiaingo anao moa izany sao dia hanovany fitiavanao any fahalalana fa mety hivadika karazam-biby olona ny zaza aterako. Ahoana moa ny hanovany fitiavako anao amin'izany ry Iaingo a. Tena fitiavana no nitiavako anao fa tsy hoe fitserana anao be voka tsy fidiny akory. Ka ianao tsy nananjary vitsy teny sady lasako sitony zaniko. Ny amafin'ny asan'ny maha-komisera any na tonga an'izany ka ialako tsiny aminao aty ry Iaingo. Fa dia mafitaky n'inona nefa ny asanareo e? Mila ho isan'andro ange izay polisy no mahita fatin'olona tato ato e. Izany dia olona vonoina avokoa. Ary mitovy ny fomba namonoana azy. Nidritina ny rany ary nalaina ny avokaviny sy ny fony. Dia andrangotra be eo amin'ny tratrany moa tsy lazaina intsony. Ka tsy fany ve mahavandoza tahaka izany amin'ny mahakarazam-biby olona azy ry Mahefa? Izy mihitsy sady eo ampikarohana azy fantatra ny polisy amin'izao. Efa fantatra ihany koa fa makatao tranontsika izy ary efa mamelatra fandika ho azy izay. Ay kosa, mijaly saina maneritreritra mihitsy nge afa-tsy hafianko anao e. Alamino no sainao fa efa misy polisy alefako misafony ety amintsika rehefa miasa alina ka. Tsy izany fa ny brigadier Nadia sy ny Aison Sauvelo. Izany ve? Kanefa tsy ampy ampilamin-masaiko izany ry Mahefa. Tsy mampitombo-tsaina any momba ny zazato akipoko sady efa indray sy volana izy izao. Fantatro fa manahy ianao sao karazam-biby olona tahaka ny fany no zaza teraka ao e.
Nefa ahoana hono dokotera nampisafo sy nanao fitarafana ny zaza akibonao? Nafeniko anao koa angefa efa elany tsy nandeha nisafontsony e. Tre, fa nahoana ianao no tsy nisafontsony? Ka nilaza tamiko radoko hoe angam-pitombo be hono ny zaza tao takipoko sady efa feno folo sahady ny lohany tamin'ny fitarafana nataoko farany. Nefa angefa ho fito volana ankipoko tamin'ireny e. Zany ve? E, hatramin'izay teto tsy nandeha safontsony fa tsy dia andrena hahita zavatra fahafa amin'ny fitarafana ny kipoko. Manamafy ary maefa so hiteraka karazam-biby olona. Mbola eto hanampy anao fa aza mitomandray koa. Ao fa fako ny ranomasinao dia oka izay fa mahakamo raha enony antoany any efitraniny ihany ny fitaomanino. Sanana fa raha tsy niantso fotsy teo aza tsy reny fa matory be angamby iziko. Amin'ny firy marina aloha izao e. Trasy hoe, fa ary indresaka tetsika roa fa efa amin'ny 3 ora maraina ka izao. Andre, ary tsy varavara-kely amin'ny efitrano totora viko ve izany mifozana ary maefa? Zany mihitsy ny fandrenesako azy teo ny fosahady fe ny tosa misy iny e. Aleo hoe hojereko. Ohatray, fa maninona ianao ry nenitono? Avy any tokotany fa maninona indray e? Avy any tokotany ianao ko maninona no tsy niditra tetsy amin'ny varavarambe fa eto amin'ny varavarakely eto? Ka tsy tiako hoe sao dia manaitra anareo raha mikatrokatroka amin'ny varavarambeko. Afa naninona tany tokotany anefa ianao e. Amin'izay mitafitapaka ny misomenaka ny vatanao. Ny volo amin'izany misaviritaka ohatr'izany. Si, olona avy natory ve tsy sarita-bolo aminao e? Sady mafana be ihany matoa mitafitapaka dia nosorako menaka ny vatako mba tsy ho lamoka. Dia zay. Dia inona natao tany ivelany tany ho Naharary reny kipoko dia namonjy kabine fa aza eo ianao be fanontaniana eo e. Ay. Sady olopady anao ange ka inona ny tsokonovanao aty any efitra aty e? Eny ary. Zay va ilozaka ianao. Ndiana mihitsy e. Saika loza marina raha fantatry maefa teo fa vao avy na misavy Ary haingo toa tsireko mihitsy ka. Sa nandaitra ihany ilay mampatorotso ny fo nataoko tamin'ny sakafony maly hariva. Afanan'inona koa ny entono mitomany vomarainao an-dakozy? Eno fa misy inona ry? Sao dia tsy zakany kosa ny tena nataonao azy ala tao amin'ny efitrano. Fanontaniana tsotra ny antony voantany tokotany no nataoko. Dia ampitomany azy ve zany? Mba hafahafa koa aloha iny fivoahan'ny alina e. Aleo jereko fa tsy azoko mihitsy izao mampikokoko azy vomarain-joka. Fa misy inona indray ry ny nitono mitomany vomaraina ianao Loza fa maty tato ny sakatsika ary maefa. Maty ve Mimi? Tena loza koa izany marina. Afanan'inona izy ity? Dia asa ry anaka fa izy efa tsy miaina tsony io Tena salama tsara nefa ny fahitako azy ity maly hariva fa dia mahavaky izany. Indrisy fa maty ilay sakatsy fokory maefa. Tsanarany kosa hoe. Fa misy ina tao an-dakozia ato e. Asa rery haingo fa maty tamin'ny katsy hoe ahoana Mimi Zany ve? Ary ina koa zany mahafaty azy? Nisy nanapozina mihitsy ty saky ty fa tsy mba maty foana ohatr' izao ka. Ka iza ary no iveriny eny to fa hoe hanome pozina azy eo e. Ka iza moa fa tsy haingo e. Andray ry toto. Hita fa ndry e. Ndriny nanome pozina n'ity saky ty. Fa ahoana moa zany nilazanao fa zany nanapozina an'io saky io? Ka tsy ndry ve namahana sakafo azy maly hariva ekeko fa zany nanome sakafo azy maly hariva satria tsy te hihinam-bary amin'ny nanana fa naloloy. Tena nomezako any Mimi ny anjarako fa dite sy mofo fotsiny no nohaniko. Ka tsy efa tetika nomanina meloa ve le hoe maloloy mba tsy hihinana andriny vary nandrahoiko dia nasindry-pozina ve hoe Zay filazanao azy tsy ahoako fa tsy za fotsiny nanapozina an'io saky io. Dia za indray zany nanapozina azy. Enao no miteny an'izany fa tsy za velively Ary aoko tsika tsy fanendrikendrika mihitsy. Oka izay ry izy mianaka fa tsy ampiverina Mimi efa maty akory ny famalianareo Ka miseho be famalinana ianao ry maefa. Efa hita zao fa efa tratrano marina. Tsisy afa-tsy ny olona tato an-trano ihany navita namisavy an'io saky io. Karaha zany no izy dia zange zany ny saika maty nisy namisavy satria anjara sakafoko no hoan'io saky io Dia za nahandro ny sakafo maly hariva indray zany lazay indrifana nisy pozina ny sakafo indry. Asa aloha fa Mimi no momeko ny anjara sakafoko dia io maty io. Oka ho azy fa tsy tondra ninona koa raha ny famalianareo e. Tena tsy tantiko tsony ny aramonina amin'io vehivavinao io ry maefa fa tsofiranao hamonjy ny fodinany am-paratazana mba marina e. Zany very ny eny satroka hitazona anao eto amiko
kanefa mora ny andeha ody mitianao dia tsy mitananao fa ny avatina tsy raha monina Zany mba teninao. ka aleo misoroka toy izay mitsabo hoe aleo mahita anareo mianaka amin'ny sara toerana tsy misy raorao toy izay ara-moniny eto fahavalo. Eny ary andeha ody any tanàna ary fatakalina vehivavy sakaizam-biby olona ty solondrenina olombanina anao e. Atsany kosa ary nenitoa. Zany no izy e. Ary ho hitanao fa anenina tsy ho ela ianao. Dia zany ny zavanitranga Ramaka. Mba ny voakala ary nanantena fa hiaraka tamiko ilay saka kanefa tsy hitako. Ny hevitra fa vao hita ao an'efitran'izy roa ka efa maty tao an-dakozia. Lalina indray zany Rafika. Ihaingo ny mikendrenao atolo tsy mifokona anjo ilay saka ny tapitrano tsy fidiny. Tena nalahelo ange ary vakery ny fokona hitan'ilay saka maty e. Aza malahelo saka maty fa nikary mbola betsaka Rafika. Na zany azako. Tena mahery andro sy mahay miskidy mihitsy ilay kiala haingon-doza iny. Ao matoa mbola tsy voan'ny ody mahery nataoko tamin'ny sakafony. Zany efa nanantena hoe efa vita zay ny amin'ny rakala kely. Inona koa ny vita teo fa vao maika raha midingin-dramo angamba izy ao fa ny lozako ny tranony. Azo tanteraka zao ny laka. Ka zay koa ny nahavoanao. Inona ny nahavoaka? Tokony janon'andro maromaro ianao vao niala tany. Dia hitantsika indray ny anovana azy. Ka tsy nisy hevitra nankenesako aty aminao aingana raha tsy nangatatsotra ny tamin'ny mahefa e. Za koa efa manana anao raha teo ka tsy zarako aza ve tonga hifindra lasy aty amiko ianao e. Tsy ianao rery fa na za koa aza Kiramaka. Zay le ho ahy. Tena nalahelo anao mihitsy atany fa ianao nga ahoana? Zany a. Any ka maivana ery ny diako nakaty ambohijavona. Fa tsy nakany am-paratazana. Raha maka koa le retsy ohatrany tsy mba maniny ery ka manadroadro indray. Anafatra anao akaty azy ataoko. Maika fa tonga tsy natsona toy izao ianao raha vikiny eko. Tena faly fa tonga ianao sady isy feonamben'ny voakalina mihitsy eto an-tanàna raha pitso. Zany veranga? Isy voakalina vaovao raisina matsy ka ho avy anotrina aty neny Krisy sy ny voakalina namantsika any ambony. Nahay tonga kosa zany fa tena lanonam-be ngam zany matoa nanasa andrineny Krisy nareo Zay ne ho ahy lanonam-be tokoa aloha satria tovavy zanaka mpanefoefy ety no raisina amin'io e. Tea malifatan'ny ravavy noho ny rakala kely ka ilatsako mpivoakalina manomboka izao. Vare inona aloha ny hevitra mikala haingo any Antananarivo Ramaka? Tiako taperina mihitsy ny datin'andro ilay mibobotangeny fa mampidika izo amin'ny mahefako. Raha ny fampiasana ody aloha no aminontsika azy dia hanahirana ihany satria ianao efa tsy antsony no mipetraka. Dia inona ary zany ny hevitra e? Tsy misy afa-tsy ny famonoana azy mivatana ihany Rafika. Sady ilayntsika koa ny vao masiny zaza ao ankipony fa reny ny fanaovana maso be tsy mahitako. Zany ve Ramaka? Ko tsy ndeha homanina ny tetika dia vonoantsika mivantana any ilay haingo tsy vanina iny raha izaniko. Masabary mainty kotozy sika izany fa izay tapako ao dia herako e. Azafady aky mahefa fa ty an-tany fotsiny aho hoe mody aty an-trano ve ianao sa miasa alana io? Efa mivalo mantsy izao. Allo? Maheno ka? Efa ody hoe ianao izao? Ok ary fa miandry anao ahy e. Biso. Ndry. Iza kosa ny mandomba ravarana amin'ny andro alina izany. So sanatria ka ifandray ary ny tonga natala amin'izao andro alina izao. Aleo aloha anontaniako so olon-dratsy izao ka. Iza ke izao e? Zara viky nentoanao ihany re ty anako. Totora viky ve izao? Sa ihany re sombinaiko fa mba voaira sitraka ao nanenina tamina taoko ka tonga ifona aminao re. Aleo ranga voaina fa tena mitoloko mampalahelo ery izy zany Andraso kely vetivety ary ry totoa. Mandrosoa ary ianao e. Androso tokoa moa zaniko.
Ohatra ay ve ka misy olona miaraka amin'ny totoa manahoana ianao tompoko? Manahoana ianao rikalankely ianao rery angano ato? Zarery ny ato fa iza moa ianao azafady? Sy raharandry momba azy fa tonga amono andry zary le vanity amono ato koa ve ny antondianareo manisy temaina anareo Zany tokoa rikalankely araza miantso vonjy eo fa tonga de lerako amin'ity antsy ty avy hatrany fa tsy misomonga tsy lava lela be marina mifonareo fa aza finoanareo tsy mila tena velona tsony ary iainy fa anio ny farandro tena sady ilainay koa ny voamasin-jaza ao ankiby tena ary anato nanao ina ty ianao rangaty aza manantona hainao tonga de tsy atoy amin'iny antsiny ny tenda soa miantso vonjy eo raha maka zany mihitsy fa tonga ao zao ataonareo iny haingo ohatra marina ary adinitsika nanidiny varavarana tsisy idiranao zao ry tovolahy fandany ianao mivoaka any ay mikasa moniny reniny zanako nareo apetrao moramora iny antsy lava leliny rangaty raha tsy tahita loza amiketo ianao ela tanakoindray nene tsy mandraoana andehanana mivoaka so fitaiko amin'ity antsy ty eo andramikely ary mba ho hitako oay to mba iendrika trako tonyrajako be le zazalahy ty raha vika aleo tonga de otsoroko amin'ity antsy ty fa iza no fahateto iny anona le karazam-biby olony ty fa ohatray marina oza fa voana ihany tompo tanako tana antsy tandremo raha maka fa tena biby io tandremo maty Andriamanitra nalohara mifaniny tratran'le rangaty nalainy ny fony Lucy reto io fikaky andreneniko fon'olona karazam-biby tsy vanity vadiko ary fery koa fa vanao ry totoso io ahitanao loza aminy eo tsy raharahako zany ry kalakely ty fa tena ihany na tonga zao zavy efa ny fankahalana ho atafa oatra izy roa miaraka ary le matesa faingany ty zany mba vavalera matoty ty marina zao vadiko nafoko tao anatin'izay ny ty maso raha tsy nisakaiza tamin'io biby ratsy io tena tezaka ho ary mivokatry ny vavanao fa manantona anao izy io oe manantona izy marina aiza nalehako tratrako eo lary le karazam-biby olo ty iny mienlary maefa fa nahay tonga angany ianao ary foanao somatsara ny lohany ka mbola variana mona ny eny to de vao kendriko tsara teo amin'ny lohany ka tena saika maty ary reto marary tamoka kosa ankiboko sanatry maefa manaikitra be mihitsy fa marary ahoana koa nkibonao marary mila faty ahy sanatry maefa maty ahy tena mety jazy ianao andao aingana ho any amin'ny hopitaly fa ianao kosa ary neny to de lakotsy fa zany efa tam'izany ny polisy akanao atrery maefa fanahoana ny diaka ny polisy namono olona ange any maefa any amin'ny komisaria ianao manazava an'izany Maefa tsy naninona vianao ry tsy maninona fa aizany zanako mbola karakarain'ny mpampivelona sy ny dokotera tsy anevitra tsy le zaza fa makay aloha aina tsara ka tiako hitany zanako mbola ho hitanao foana izy fa aza maika ary haingo sary fiterana ange ianao ka voatery didiny saika loza raha tarakely fotsiny fa tonga apatsika tety amin'ny hopitaly maefa ahoan'izay aky tsy sampona na hafahafa ve le zaza tsy sampona izy aloha saingy ahoana somary volona kely ihany ny vatany ary efa misy maniry ny nifiny volona hoe ny zanako ary maniry nify sahady losina rety aza taitaitra aloha ianao ry haingo ka tsy fambara ve zany fa karazam-biby olona ny zanako ry maefa karazam-biby olo zany izy ahoana fomba ny zaza voateraka ny somary volona ka ary izy maniry nify zany sahady tsy ava-baovao zany fa tena misy koa ny zaza maniry nify hatrany amboake tsy mampandransaiko zanatry maefa marina tokoa ve zany ny tenin'ny fany fa hiteraka karazam-biby olona fanao
mafana loatra ry Andriamanitra ny tena mpitondra ianao mangito izao e. Aza mitomandry eny fa tsy mampitondra an'izay zavatra tsy zakatsika izy. Ka tsy lakako tsony sao manjo aza e. Iaingo alamino sainao fa tsy karazam-biby olona ny zanakao. Hatramin'izao dia tsy misy fanamariana manokana nataon'ny mpampivelona sy ny dokotera. Noho izany dia zaza ara-dalàna ny zanakao ka aza be ahiahy loatra. Kanefa dia tsy ho afaka mihitsy ny ahihako raha tsy hoe. Raha tsy hoe ahoana? Raha tsy hoe tsisy zavatra hafahafa mitranga momba azy ao anatin'ny roa taona. Ao anatin'ny roa taona? Ie. Ka aorian'izay vao tena voninaham-bady anao ah. Matoa miteny an'izany dia satria tsy tiako ho takona ny masoandrom-piainanao raha sanatria karazam-biby olona tokoa ny zanako. Dia aty amponja tokoa ny efa rako marina. Tsy nahafaty olona akory ve dia gadraina toy izao nefa e. Tsy rariny kosa izao ka. Aleo fa raha tonga mitsidika ety maefa dia asaiko mitady lalana moana. Sady ohatra e, ka tsy izy indrindra ary ve iny tamin'ny manantona ty iny. Efa ora famangina tokoa ka izao. Ka manao ahoana ianao ajery ny toa? Zaho migadra tsy fidan'izao re anaka. Faly aloha fa mba tonga mitsidika ianao e. Ary teraka somatsara ihany ve iaingo? Ina mory ny toa ny antony anontanianao ny momba azy nefa ianao azy efa mifofony ainy. Enao koa anaka dia efa mahasika ery ka. Solondreninao angia ka manam-pahefana anontany anao e. Hanomboka indray ianao sy ny fahefandray aman-dreny. Ka izany no izy ka. Adinonao ve fa kamboty ray sy reny fonombola zaza ianao no ny fanafianjolana anjohandry zareo? Ary izany na lehibe sy nahatafitanao toy izao? Fantatro sady tsy adiniko izany ry ny toa. Ary sahy indrindra koa no nanaovako polisy. Izay indrindra mantsy hoa. Fa ny antondihako ankoatra ny famanginanao dia izany famalivalianao mpiambina ny fonjy ety izany. Tsy mba manaiky ny fandaminana ety hono ianao raha nitatitra azy fa be famaliana be. Sady mireharefa komisera ny zanakao. Izany mihitsy ka. Komisera ianao ary zanako. Dia izany ny andrahonanao mpiambina ny fonja hoe tsy maintsy tafavoaka aingana ety ianao. Ka hotorianao sy hogadrainao izay mpiambina mampijaly anao. Ka tsy marina indray ary ve izany e? Ary tokony avoakanao ety amin'izay amin'ny mazanako anao maefa. Maninona tsara hoe ry izany hoa. Tokony avoakanao ety amin'izay Ianao moa mbola sahirana nitondra ny kala iaingo teny amin'ny hopitaly ka nanara-po ery ny polisy namanao nanao fampitorana sy nampigadra ohatran'izao. Asa ny ataony ary lalàna ny nampiariny ry neny toa. Na zany aza dia tokony mba nodinihandry zareo ihany ny mahareninao e. Ko raha tsy raha-mpianakaviana izy tiako. Ely zany fa avay tato ary maefa. Ampy azy telo andro ny janonako taty izay. Miala tsiny ary neny toa fa mpitsarana no manam-pahefana moka anao aty Ka resao izay olona ambony fantatrao fa tsy mahajanona aty zava-avy antitra ity e. Zany tokoa mavoantsika gasy. Everintsika fa azo angarana manokana ny havana matsakaizana dia mandika lalana tsotro izao aza. Dia tsy mamenatra antsika manao trano sy kolokolo fa hoe mpiavana na mpinamana. Ka zany ry maefa ny tena fihavanana. Iso zany afana amboaka na amboan'olona rehefa vandana dia kary neny toa. Dia inona fotsiny ary zany nalehanao aty raha tsy hamoaka ety amponjaka? Tsy namono olona nge ho azary maefy. Namatinao na tsy matinao iaingo dia efa enjehan'ny lalàna ianao satria efa nanatanteraka amin'ny fikasanao amono azy na dia tsy tanteraka azy zany. Dia tsy hamoaka zany ianao. Ary anary ty solondreninao mandry ety amponja. Ny fitiavaka anao ihany angeny na tonga nanao andrendry maefy. Tsy tia hitaiza karazam-biby olona mantsy ianao. Sao dia ny fonao diso makala sy ny katsaka hain'olona kosa ny tena karazam-biby olona ry neny toa. Mampalahelo ianao saingy tsy afaka hamoaka anao ety ka ho voainy toetranao raha mbola tianao ny hamangiko anao. Andray dia afaka firy volana izany vao mahazo mody any am-paratazana ka. Miankina amin'ny didim-pitsarana momba anao izany ary aza manantena sazy amam-bolana fa amataona satria fikasana amon'olona nefa tsy nahafaty azy. Dia eloka ihany ao anatrehan'ny lalàna. Andray very afafonjery maefa. Fona aminao sy haingo fa avoa ety. Dia ety amponja ve nandaniko ny andro keliko sisa voa ary maefa. Miala tsiny fa tsy misy azoko atao afa-tsy mitsidika sy mivavaka ao anao ry neny toa. Mba mibebady ho vainy toetranao fa mbola tian'Andriamanitra ianao matoa kapohany ohatr'izao. Zay no afatro fa veloma ianao dia mahery. Azy ilaozanao ary maefa. Very maefa. Inona tsony aoko e.
ka tsy zakako e. Izany ny favaka hitalahoko aminao Andriamanitra. Roa taona no nahaterahany sanako. Roa taona no nitebitebeko ara-karazam-biby olona marina izy na tsy. Dia azy tanteraka mahefa ary manantena ny ivatianay. Anio no mivaly ny fidiriana fahatelo farany natao tamin'ny setrakely sanako. Ankinko aminao ny valin'izany Tompo. Ianao mahalala izay mahasoanay. Andre, ary misy olona mihitsy izany fa aleoleo fa vako aingana ny ranomasoko. Tonga nareo mianaka. Ka nanao ahoana hono ny valin'ny analizy natao farany tamin'ny zaziana ry mahefa? Aloha raisy izy dia apatorietsy ampandriana renko. Resy toriteny an-dalana izy dia. Ao ary ho raisiko izy dia apatoriako e. Ary mavesatra ny setrakely izany. Sahy. Ka nanao ahoana amin'izay ho any valin'ny analizy natao tamin'ny farany. Ndry, to tsy miteny ianao fa milatsaka motra ny ranomasonao. Mahefa. Dia sanatria ho karazam-biby olona tokoa ve setrakely e? Lazao amiko moa fa voatany e. Mahefa ho miteneny ianao ka. Misy vaovao ratsy renko. Fa vaovao ratsy ahoana e? Tsy normal ve sanako fa karazam-biby olona hoy ny dokotera? Tia mivaly ny fitilinana atao taminy ka. Tsy andray ny taratasiny hafa tonga dia lazao amiko fotsiny izay momba anjanako e. Tsy misy atahorana ny aminy. Tsisy atahorana kanefa misy vaovao ratsy ho ianao ka. Sady maninona koa no milatsaka ny ranomasonao? Latsaka ny ranomasoko satria... Satria nahoana e? Naharay vaovao fa maty andro amin'ny marainy ny to. Zany. Maty hoe ny toraviky? Maty ny aretim-pony izy. Efa tsy salama raha teo moa fahitako azy farany teny am-ponja. Andray. Mahaiza miona fa mbola eto zavady malalanao. Vady malalako ianao. Ka raha tsisy atahorana tokoa ny amin'ny setrakely dia lazaiko anao anio fa anaiky ny anaovanao andrara-panambadiantsika. Ary io vadinao mandrakizay. Zany ve? Eno misaotra renko. Mametoky anao fa itiany zanako ho tonona terako. Tsy nanaranaka tamin'ny setrakely le sela mahakarazam-biby olona. Ary zazara-dalàna tsy misy atahorana reo ny aminy ny dokotera. Zany? Tena dia raiko sy sorako manokana ianao Andriamanitra fa ny an'ny vavaka nataoko fampitahorana fotsiny natao fanonomba hanambadianao azy. Ka inoko fa mifarana treo ny tebitebinao nandritra n'izay roa taona izay. Marina mihitsy izany fa tohatra ny reny nisy enta-mavezatra mataony reny ny ala tamiko. Ary avelao mihitsy loha miana sy hanoroka anao ka. Mahefa. Ahoana ke? Tiako loatra ianao. Za koa ke tianao rengo malalako.